lanitra volasonao atao fatsofiny izy tonga fa fantatry fa efa taiky zany volasonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona irikiriny ary ianao volasonao atao zany volasonao atao ny tonga an-danitra volasonao ioarana re olona efa mivavaka hatramin'izay Hallelujah. Fiarabantsika rehetra amin'an'i Jesoa Kristy amin'ity andro dia rainao tonga eto androany. Faly izay miaraka aminao manona ny fiadanan'ny tompo ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Ho hitanao indray androany ary ho tsapanao amin'ity androany ity. Ho hitan'Andriamanitra hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany. Ny rivotra ravana malala dia tsy azontsika baikona hoe mandehana makarina mandehana makary fa izay tiany izay mety aminy alleluia dia ataony dia zavatra hitantsika fotsiny hitantsika ny hazo mihetsiketsika hitantsika hoe mitsoka makany akavanana izany rivotra izany na makany akavia amin'ny alalan'ny fahitantsika ny hazo sy ny zavatra rehetra mihetsika amin'ny alalan'ny rivotra. Androany avana malala ny fanamasina eny amin'ny rivotra ny fanamasina amin'izao fotoan'izao mitsoka amin'izay tiany izy alleluia. Raha misy olona mangetaheta amin'ity androany ity dia ny fanamasina tsy hitanao maso, Andriamanitra tsy hitantsika maso, Jesosy tsy azontsika raisina ohatran'izao ry havana fa ny akony fanamasina eo amin'ny fiainantsika kosa dia azo tsapahitanana hitany maso halleluia. Izany androany dia teny aminao tsy fantatro hoe fampiry ianao tonga eto amin'izao fandarana izao. Impiry ianao izay nanaraka fandarana teto efa natsapa ve ianao fa nihetsika teo aminao ny fanamasina, efa natsapa ve ianao fa efa nitsoka taminao no rivotry ny fanamasina ny avana malala. Azonao ataony matsapa an'izany andra hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao izany izay manokana hatramin'ny maraina rehefa natao anatin'ny commencement dia tena natsapa tena nahare nandray alleluia. Izany atao hoe kasiky ny fanamasina, izany atao hoe famainkin'Andriamanitra ary tena rena teo amin'ny fiainana izany. Andrana tonga eto ianao tsy diso anjara amin'izany tsika tsirairay avy. Ary raha misy zavatra tena irariny ity fandarana ity dia isika rehetrarehetra samy atsapa an'izany. Tsy ho mpivavaka fotsiny tsika ry havana, tsy ho kristianina titira mandehandeha fotsiny ianao mitonona ho kristiana tenenina hoe kristiana eny anivon'ny fiangonana maro samihafa na eny anivon'ny fiarahamonina ry havana. Fa androany ianao dia tianay tena ho kristiana mitondra ny Kristy, ho kristiana tena mitondra ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao. Mamolavolanao amin'izany izao fandarana izao ary faly izay raha tonga eto ianao satria tsy maty antoka ianao raha tonga eto. Raha tonga eto ianao rehefa mivavaka ny ataontsika eto, tsy hanompo sampy ny ataontsika eto, tsy antso Andriamanitra efa ny ataontsika eto fa ny Andriamanitra izay efa natsotsika hatramin'izay ihany dia izy no natsotsika eto androany. Ary izaho mirary izay nehetra nonona ny anarany amin'ny tendroany ity alleluia dia atsapany anatiny any izy, arehany anatiny any izy
mamangy azy ny fanamasina raha ivavakantsika androany dia zao tokana ihany ny tanjonao androany Jesosy tia hitanao ako tia hitanao aho tsy hitovy amin'ny olona tsy tonga teto ianao tsy hitovy amin'ny olona ianao ry havana malala mandany ny fiainana eny amin'izao tontolo izao eny amin'ity andro androany ity manao zavatrafo manefa ny faniriny tsy hitovy amin'izany ianao raha tonga eto fa ianao ilay olona nesorin'Andriamanitra ny fiteny amin'izao tontolo izao na vahan'Andriamanitra ianao dia tonga eto ianao alleluia misaotra an'Andriamanitra tsika androany no tantanan'Andriamanitra ianao eny fa na dia ny fahitanao zao fandaharan'izao fotsiny ihany aza ry havana ny fahatongavanao eto dia oko fantatrako tsy sitraponao teo tonga eto tsy sitraponao teo tonga eto fa sitrapon'Andriamanitra ny hatongavanao eto tia mangy ny fiainanao Andriamanitra dia hijeranao akaiky ny mason'Andriamanitra dia andray an-tanana ny fiainanao ny tanan'Andriamanitra ry havana dia hijeranao Andriamanitra tia hanadiady ny mombanao izy halleluia tia makafaka ny mombanao izy tia hanisoanao izy no tsika androany teny tompo misaotranao aho Jehovah Andriamanitra hisaotran'Andriamanitra tsika tia mpanomboana ry havana malala ao anatin'izao fotoana izao satria aoko fantatrao fa na ny ampahany kely indrindra amin'izay eo amin'ny fiainanao azy na ny ampahany kely indrindra fahanao mihetsika aza dia tsy avy aminao tanan'Andriamanitra no mikarakaranao tenin'Andriamanitra no namolavolanao halleluia tianao Jesosy ry havana aoka tsy ho adinonao zany fitiavan'Andriamanitra mbola mampijoro anao mahatonga anao tahaka an'izao bolanginy salama tsara misakafo tsara halleluia mitafy tsara tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao misy rehetra ilaina ao anatin'ny ankonanao ao nona ianao dia mihinana ry havana mangetaheta ianao dia misotro mangatsika ianao dia mitafy ianao halleluia fa soavan'Andriamanitra mameno ny fiainantsika tsirairay avy andaontsika androany teny Jesosy aho misotra anao hatramin'ny vary ray sotronitra tao ambavanao ry havana malala aoko fantatrao be dia be ny olona amin'izao fotoana izao tsy afaka tsonina dia ny mihinana sakafo azy mampiditra ny sotrany ambavany aza tsy afaka ataony intsony zany any amin'ny hôpitaly any angeny havana be dia be ny olona asiana tuyau angeny havana malala mitsofoka any anatin'ny vavoniny any mampiditra ny sakafo aniny satria natiny misakafo aza tsy azony atao tsy ny sakafo tsy misy fa tonga ny aretina ny havana dia tsy afaka manao na inona fa ianao tonga eto androany aza ataonao zavatra kely zay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao halleluia fa ataovao zavatra lehibe zany taontsika androany tonga eo atombo Jesosy teteny Jesosy amisaotranao zay mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra misaotra fa tena tsapana efa tsara ianao tsisy nahory anay tamin'ny herinandro hitanay avokoa rehetra ny ilainay Andriamanitra nanana fandrinana toriana mahafinaritra izay Jesosy nanana tokantrano mahafinaritra izay Jesosy nanana sakafo mahafinaritra izay Jesosy misaotra anao alleluia misaotra betsaka mety zay tonga eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao tonga eto anatrehanao zay hanatitra zay tokony ho aterina aminao dia tsy inona zany Andriamanitra fa ny fiderana sy ny mpisaorana sy ny fanomezam-boninahitra ary miaraka amin'izany ny tenanay tonga eto androany eto anao ny seza fiandriananao Jehovah Andriamanitra tahaka ny olona 420 izay manipy ny satro-boninahiny eo an-tongotra ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao o Jehovah Andriamanitra tsy tahaka ny olona izay eny tsy tahaka ny anjely akory aza ao an-danitrao ange Andriamanitra dia anjely analikisa ange Andriamanitra mideranao ao an-danitrao anjely izay efa tsy misy okianina intsony anjely izay efa tsy misy maloto fo intsony ka hoe andeha
teranao amin'izao fotoana izao Jehovah-Andriamanitra raha miohatra amin'izany izay etikely zay Jesosy iza moa Andriamanitra zay zahay mbola eto amin'izao tontolo izao ngeno misy anay Andriamanitra feno fahalotona ngeno manodidina anay feno fahotana ngeno manodidina anay zay rehetra jereny masonay ngeno Andriamanitra feno fahampetipetena an'izao tontolo izao ity fa zay misaotra anao satria omena ho anjara zay Andriamanitra hanatanteraka tahaka an'ireo anjely eo an-danitra ireo mba hiteranao ary misaotra anao zay satria na dia kely aza ny feo anay Jehovah-Andriamanitra tahaka ny ahoana moa zany feo any anjely eo an-danitra ao miteranao zany Andriamanitra tahaka ny ahoana zany hoe anjely analikisa miompy ny anaranao raha ny tena marina tokony ho tako natanteraka ny feo anay tokony ho tsorenao akory ny feo anay Andriamanitra tokony tsoreny ny sofinao akory zay mba fisaorana sy fiderana tolotray fa zay misaotra anao androany na dia ianao manokirana ny sofinao aza Jehovah-Andriamanitra araka amin'ny teninao milaza hafipetraka ianao fa iva fijery kely dia kely zahay ny tany itoeranay ige Jehovah-Andriamanitra ny fitera-tongotra fotsiny ny lanitra ige Jehovah-Andriamanitra tsombo ny fiandriananao fa nefa mahagaga Andriamanitra fa jerenao zay tsara hitanao ohatray anatin'ny fona ilan'ilay indrindra hitanao ohatray anatin'ny fisainana ilan'ilay indrindra hitanao ohatra amin'ny fiainana rehetra eny voisanao ohatra amin'ny volondohanay Jehovah-Andriamanitra haizay na hita Andriamanitra tahaka anao haizay na hita Andriamanitra ohatranao hisafidiny hanompo anao zay satria ianao tia anay ianao no namonjy anay ianao no minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana ianao no miny manarina nay ny famindramponao sy ny fiatranao isanandro manatona anao zay tompo nizaniza tonga eto androany Andriamanitra fantatro fa manana anjara ny tsaray fantatro Jesosy fa zay rehetra tonga eto amin'ity androany ity dia tsy hisy diso anjara Jehovah-Andriamanitra nizaniza miantso ny anaranao amin'izao androany izao Andriamanitra dia horenao ao an-danitra ao ny anarany Jehovah-Andriamanitra horenao ao an-danitra ao ny anarany Jehovah-Andriamanitra izy iantso anao fa ianao ihany koa iantso azy alleluia hiteny amin'ny manao hoe havy manatona alleluia zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy misaotra anao
Fantatriavana ina mety zavatra maina eo fiainanao androany mety tomboka amin'ny ara-panahynao riavana malala maina ny ara-panahin'ny olona amin'izao andro faran'izao maina maty mihitsy ny ara-panahin'ny olona amin'izao andro faran'izao maina miaraka amin'izany maty miaraka amin'izany ny fiainan'ny olona maty ny fahasalaman'ny olona maty ny fifankatiavan'ny olona maty avokoa ny zavatra rehetra eo amin'ny olona riavana malala maty ny fiadanan'ny olona maty ny fahasambanan'ny olona tsy misy nina velona intsony eo amin'ny olona amin'izao andro faran'izao riavana dia za ny devoly finoina riavana malala androany tokana ihany ny vahaolanao riavana ianao mangetaetan'Andriamanitra raha misy olona tonga eto androany ninina karazana fahamainana eo amin'ny fiainana zany olo zany mety miarakasa mety miarabola tsy fantatro riavana inona karazana olana mety trosa mety vady maditra na zanaka maditra tsy fantatro inona ny zavatra eo amin'ny fiainanao androany dia miteny ianao manao hoe tahaka ny tany karakain'Andriamanitra ny fiainako androany riavana raha angetaentan'Andriamanitra ianao Andriamanitra andrasaka ny ranon'orana avy eo an-danitra ao tsy eto tany eto ny vahaolanao riavana malala tsy avy amin'ny olona ny vahaolanao riavana malala nanao izay ho afaka ao ianao fa tsy nisy nahitanao teto amin'ity tany ity riavana malala fa Andriamanitra kosa androany raha napa-kevitra izy handrotsaka ny farany amintsika tsara avy andena ny fiainantsika tsara avy manomboka eo ny fiainanao natao etafita riavana mba tsika androany iteny Jesosy amangetaentanao raha mbola tsy hanananao mihitsy zany mety olona mivavaka ianao fa tsy mangetaeta mety olona mivavaka foana ihany ianao fa tsy manana etaetan'Andriamanitra afaka angatahanao zany androany Jesosy meo fo mangetaetanao ako ilaiko ny ranoranao misy ranoranao an-danitra riavana misy loharano tsy mety rehetra ao misy loharano ho an'izay rehetrarehetra mitady ho an'izay rehetrarehetra minitra halleluja tsika irambao mangetaetanao tsika rehetrarehetra zay tonga eto andrano miaraka itentsika nany Jesosy za mangetaeta harotsay amiko ny fanahinao mila ely vaovao ndray ahatra fananiny anao mangetaetanao indray ao Jesosy feno mangetaetanao indray ao Jesosy halleluja ilana tsy ny fatapahana kely avy atsika izay izay letentsika andrano hoe Jesosy mangetaetanao ako halleluja tatsika amin'ny fotsika rehetra zany ery zany andro mangetaetanao fenony vaovao avy aminao ao teokotsin-dray lay oratra vatra ny
Feno ianao azy. Sika rehetra ianao azy. Tiako ianaka anao. Zay rehetra tavy aminao. Alleluia. Tiako anjakanao ny fiainako Jesosy. Io avy io. Zay rehetra takonao. Sy fantatro
Antsika me alalana n'Andriamanitra androany dia teny hoe Jesosy meko anao ny alalana ny fiainako anjaka ho ahy. Misy olona avana malala mivavaka fa tsy mety tafavoaka, tsy mety afaka olana, tsy mety afaka fatotra, tsy mety afaka getsy satria zany olo zany tsy manome alalana n'Andriamanitra hiasa zato isan-jato eo amin'ny fiainana. Satria zany olo zany tsy afana malala, tsy manome an'Andriamanitra ny alalana zato isan-jato hiasa eo amin'ny fiainana. Halleluja. Andaotsika androany teny hoe Jesosy ameko alalana zato isan-jato ianao. Andaotsika androany teny ry havana malala, tsy asiako fepetra Jesosy, tsy asiako fepetra fa omeko alalana ianao. Samy antsika rehetra mivavaka, samy antsika rehetra miteny androany hoe Andriamanitra omeko alalana ny fiainako rehetra ianao. Aza matahotra manompo an'Andriamanitra, aza matahotra ianao, matahotra ny olona hanome malalaka ny fiainana an'Andriamanitra satria mieritreritra ny olona hoe ohatrany tsara, ohatrany ho voateritery. Fa androany ry havana malala, za teteny aminao ao anatin'ny fifehezana no misy ny fahafahana ry havana, ao anatin'ny fifehezana no misy ny fahalalana. Rehefa fehezan'ny tenin'Andriamanitra ianao dia afaka eny am-pelantanany devoly ianao. Ataontsika hanolotra ny fiainantsika ao an'Andriamanitra. Andaotsika iteny androany hoe Jesosy any amiko rehetra mihitsy omeko anao, tsisy oferako Andriamanitra. Hanjakao ny tenako, ny tokantranoko, ny fiainako. Halleluja. Ny atanorako izay rehetra momba Andriamanitra, avelako anao tena anjaka ny fiainako. Sotranao zay Jesosy, zay Jesosy mankasitraka anao. Fa misy olona indray eto androany. Halleluja. Misy olona indray eto androany Jesosy. Raha io ny fahafenonao no tanjao, feno ianao ny foko.
Nakafanany famahinako mitondranako anao tsy hoe raha famifitiavako misaotra indrindra ray matsara ohatra ianao voninahitra ao anao Andriamanitra misy fon'olona amin'izao fotoan'izao tena fenonao Andriamanitra. Tsaloko Jesosy rehefa tonga tao amin'ny sinagogy ianao Jesosy, mbola 12 taona ianao, nampianatra tao amin'ny tempoly ianao. Dia niteny avokoa ny olona rehetra hoe zaza manao ahoana lahy, fa izy io zaza io gaga daholo ny olona rehetra Jesosy a. Fa rehefa lehibe ihany koa ianao Jesosy dia mbola mitohiniditra tao anatin'ny sinagogy ianao. Rehefa sabata tahaka an'izao Andriamanitra dia tao foana ianao. Nisy olona Andriamanitra tamin'ireo olona ireo nanana olana, nanana fahoriana, nanana aretina isan-karazany. Fa nisy tamin'ireo olona ireo tsy mba afaka nanenjika anao teny an-tsena, tsy afaka nanenjika anao teny amoron-dranomasina, tsy afaka niazakazaka tonga teny an-tendrombohitra ny ahoana taminao Jesosy a. Fa tonga tao amin'ny tempoly. Fa ny zavatra mahafinaritra Jesosy tao ianao. Ary rehefa tao ianao, hitanao avokoa ny olona rehetra tao anatin'ny tempoly Jesosy a. Nitory-teny tao ianao dia nampianatra tao ianao. Ary mbola nitohy gaga ihany ny olona Jesosy malala. Satria mahagaga fa izay zavatra rehetra mitorianao, izay zavatra
zavatra rehetra no teneninao, izay zavatra rehetra mivoaka ny vavanao Jesosy. Tena nasitrana ny torotoro fo, nampaheriny reraka, napitraka ny mpanodika, narihana ny marary. Eny fahitanao hatramin'ilay vehivavy anankiray izay nanao mifanatitra Jesosy. Ny tempoly eto atao dia hitanao, ary ny teny rehetra naloaka vavanao dia tsy nandray anjara tamin'izany ny olona rehetra. Jesosy, midira ao anatin'ny tempolinay ianao androany, atao anatin'ny sinagoga kelinay, kely dia kely, fandaharana kely, mety efitrano kely, olona kely, tsy dia misy tsisy nininy, fa fantatro fanahiditra ianao androany dia tsisy nina tsy hitanao ihany koa Jesosy ao anatin'izany tempoly kely izany. Raha misy eto Andriamanitra olona mety reraka, mitanodrika, marary, kivy, eny misy olona koa tonga eto Andriamanitra anatitra fiderana, anatitra fisaorana, tahaka ilay vehivavy anankiray izay nanome farantsa kely, izay rehetra nananany no nomeny. Hitanao avokoa izany rehetra izany. Fa zavatra fantatra dia izao Jesosy, tsy misy fiara-maina izay rehetra hitongavanao. Mety tsy hitanay ianao hatramin'izay, tamin'iny herinandro iny mety niazakazaka sy nirotoroto ny fiainan'ny olona, tsy nanana na dia fotoana nivavahana azy. Fa androany tsy maintsy hitanay ianao, satria androany ianao dia miditra ao anatin'ny tempoly, mijery ny zavatra rehetra ao, mijery ny zava-mitranga ao, mijery ny zavatra misy ao. Halleluja! Azy rehetra tsy mety ao dia amboarinao, izay rehetra marary ao dia sitranonao, izay rehetra kivy ao dia ampahirezinao. Jesosy, milanao izay androany, milanao izay Jesosy amin'ity androany ity, milanao izay andamina ny korotana rehetra eo amin'ny fiainana tsy tsara avy. Milanao izay Jesosy andamina azy rehetrarehetra mikitaotaona eo amin'ny fiainanay, ampiatra ny tendrombohitra rehetra izay mety mbola eo anoloanay. Milanao izay Jesosy androany, anala izay rehetra manavesatra anay, satria izany mahatongavana eto. Ianao rehefa laza hoe makanesa ity, fa izao hanome fitsaharana, dia tonga izay Jesosy, tsy misalasala izay satria mifantatra ay. Mino izay dia matoky, fa raha manatona anao izay dia omena fitsara. Jesosy eo, atao fitsapana eto androany ny herinao, atao tena rena eto androany fa misy Andriamanitra mihetsika eo amin'ny fiainanay. Hatramin'izay mety nisy Jesosy ihany fa natory, nivavaka foana ihany izay, fa mbola natory tao anatin'ny sambo kelinay Jesosynay. Fa androany niza tonga eto, mila ny fifoazanao Jesosy, niza tonga eto. Alleluja! Jesosy eo, milanao izay, milanao izay androany, niza tonga eto androany, tsy mivavaka amin'izao fotoana izao. Miditra ao anatin'ny fonao Jesosy amin'izao fotoana izao, miditra ao anatin'ny tokantranonao io izy amin'izao fotoana itenenao izao.
tokantranonao, mijery ny mombamombanao, mikarokaroka mihitsy izay ao anatin'ny fonao ao. Tianao zavatra ao fiainanao izy. Androany tenen'i Jesosy midira malalaka ianao. Dinio ny foko, dinio ny fiainako. Avelako ianao hanananjara, avelako ianao hipaiko aho, avelako ianao hitondra aho, avelako ianao Jesosy asy eo amiko, avelako ianao Jesosy hanamboatra aho. Jesosy avanala tenen'ny Baiboly, hoanin'ny Baiboly amin'ny mofo tsy misy masirasira Jesosy. Mofo tsy misy masirasira no hoanin'ny Baiboly amin'ny Jesosy ny avana malala. Tsy mahafinaritra ny mofo tsy misy masirasira zany. Tsy tsara zany. Tsy tsara hoanina zany. Ry havana, tsy tsara hoanina zany. Ho antsika rehetrarehetra mety efa mahafantatra an'izany. Andray fanasany tompontsika rariva. Andray ny fanasany tompontsika rariva. Dia ho hitanao hoe efa hitantsika foana hoe ohatrany ahoana te zany mihinana mofo tsy misy masirasira ry havana malala. Tsy ohatran'ny mihinana gâteau zany, tsy ohatran'ny mihinana pizza zany, fa matsatso. Fa zavatra mahafinaritra dia zao. Kamo ny olona ny havana mihinana an'i Jesosy aho. Kamo ny olona mandray an'i Jesosy. Kamo ny olona satria mofo tsy misy masirasira. Ohatran'ny mahakivina dia nihinana azy azy. Tsy misy tsirony. Fa zavatra tsy fantatry ny olona dia zao. Jesosy ange io lavany. Jesosy ange io e. Voatory tenintsika omaly ange ny havana malala e. Jesosy ange ny havana malala io e. Jehova ny mpamonjy ange io ny havany e. Jehova fahamarinantsika ange ny havany io e. Io hoaninao io. Ohatra tsy mahafinaritra ny mihinana an'io. Fa za teteny aminao. Fa mahatonga fiainana ny mihinana an'io. Mitondra fiainana ny mihinana an'io. Mitondra fitsarana ny mihinana an'io. Mitondra falasitranana ny mihinana an'io. Halleluja. Teteny aminao an'izany androany satria tianao Jesosy. Afaka miteny mihitsy anao androany iny Jesosy aho. Mila ny herinao ahako. Mila ny herinao aho Jesosy malala. Mila ny herinao aho Jesosy aho. Mila ny herinao mihetsika eo amin'ny fiainako aho. Halleluja. Afaka mivavaka foana ianao androany. Ireo foana tsy rehefa avy eo. Fa ianao afaka mivavaka dia miteny hoe Jesosy io. Etsy eo amiko ny herinao amin'ity androany ity. Fa ilaiko zany. Ny olona mety tsy mbola mila an'izany satria mbola mety milamina ny fiainany. Fa ianao. Ianao tonga eto io androany. Za teteny aminao. Mila herin'Andriamanitra mihetsika ny fiainanao. Mila herin'Andriamanitra mihetsika ny fiainanao ry havana. Tsy tafavoaka ianao na tsy herin'Andriamanitra ny mihetsika ny fiainanao. Tsy tafavoaka ianao na tsy Jesosy ny mombanao. Halleluja. Afaka mity mivavaka foantsika ao anatin'ny fitaombavaka anaty eo tsika. Ry havana. Asandrato ny tananao dia tenenao hoe Jesosy aho. Milanao ny fiainako. Milanao ny tontoloko sy ny momba rehetra. Milanao Jesosy ny fiainako rehetra. Halleluja. Satra anao zay Jehovah-Andriamanitra. Satra betsaka tompo. Na amin'ity fotoana androany ity fantatra efa eto ny fanatrehanao. Fantatra efa zay rehetra mitady androany dia hita. Zay rehetra mino androany dia handray. Zay rehetra manatra tanana androany Jesosy aho dia ho raisinao satanana misanatra zany. Ka hiteny ihany koa ianao manao hoe hitantananao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako aho. Halleluja. Tianao Jesosy ry havana malala. Tianao Jesosy. Tena tianao Andriamanitra. Sotranao zay Jehovah-Andriamanitra. Iteranao zay. Mankalaza. Manome voninahitra ny anaranao. Mazantsika ty raha mahafinaritra be ty hoe Jesosy aho. Tondray ny herinao zay. Tondray ny herinao. Zay tsy saray avy zay tonga eto androany.
Anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Manapatapana izany amin'izao fotoana izao. Mianjera ny aretina, mianjera ny ozona, mianjera ny karazana fatopatotra sy fahazaran-dratsy, mianjera ny fanahy zao, mianjera an-dranomasina amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, 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 aleluia. Niza miara mivavaka amiko eto izy androany. Niza miara mivavaka amiko eto izy androany. Niza miara mivavaka amiko eto izy androany. Aleluia. Tena zany ianao amin'izao fotoana izao. Jesosy androany, mila mahita olana mianjera, mila mahita aretina sitrana, mila mahita ozona tapaka. Aleluia. Mila mahita fiainam-baovao ianao, mila manana fiainam-baovao ianao. Jesosy havana. Tsy mety aminao intsony io fiainana ohatran'izay io. Tsy mety aminao intsony io. Fa mila manana fiainam-baovao ianao. Mila manana fiainam-baovao ianao. Ndao raisitsika ny fanapa-kevitra androany. Omenanao sabatra androany. Entinao manapatapaka. Entinao ry avana malala mamotipotika ny fahavalo rehetra eo aminao amin'ity androany ity. Haleluia. Ndao tsika hiteny androany hoe Jesosy ao aminao ny heriko Andriamanitra. Haleluia. Ao aminao ny heriko Andriamanitra. Haleluia. Tsika rehetrarehetra androany anafaka ny tenatsika. Tsika rehetra androany anafaka ny tenatsika. Haleluia. Anafaka ny tenatsika tsika ny avana. Haleluia. Amen Jesosy. Baby,
sulit diterima, jangan tenang, jangan tenang di sana. Haleluya, jangan tenang di sana. Yanao rianto Azaverirela Yanao matena Krisana Samira navirera Andriamanitra Samira navirera Andriamanitra Och izay ny fieritreretanao fa irery ianao. Be dia be ny olona miteny hoe iza moa izay zany. Tena irery a. Za rery sisa tavela. Za rery miady amin'ny fiainako. Tsisy nizaniza manampy ahy. Mpihavana malala. Be lavitra ny mombanao. Be lavitra ny mombanao. Alleluia. Raha olona mivavaka ianao dia tsy tokony hatsapan-tena irery ianao. Tao ataontsika ity raha mahafinaritra be ty hoe tasony ahako. Tasony aho Andriamanitra. Tehirizo aho Andriamanitra. Alleluia. Tsika mifotsika rehetra. Mialohan'ny idirantsika amin'ny fiderana dia samy mitentsika hoe tasony aho Andriamanitra. Alleluia. Mura-mura nilalana syaratewa Sika menekota tan malamaya Mejanzera Nasinyasnatsa Mejulena Nasinyalukatsa Kamyamena fatamkan lera Singeramla Saling fikir hati. Sejak ini kota tan malamaya, Mecan sela, rasanya senasa, Mejulena, rasanya kasa, kami amena fatam kalera, semeramna. Kata membawa nama
Vitany mitazona anao naiza naiza misy anao. Vitany mitazona anao ninina ady atrehanao. Vitany mitazona anao ry havana malala na mafy na mora na miaka-piakarana ianao na midi-pidinana na mandeha lalana itsy anao na lalana na mikitaotona ry havana. Vitan'Andriamanitra mitantana anao. Nao ty tsy sira mahafinaritra be ty dirantsika anatin'ny fiderana hoe tano mafy zay Jesosy. Senao, efa maratura resaka vitanao. No fansasan'ntegna otika lavarava miaromasa baranteranao. Tsy vota nisy tsondro ady natrehanao. Tsy vombary tsony fizanazako anao. Mila laga tsy hoela de horava tamasa zay efa neretanao. Mi fa valutare come non si chiama
misirana indray tsisy tononkira satria mbola tsy vita ny tononkira dia rehefa ila mahafinaritra tsy dia sarotra ihany koa tsy manina ataontsika foana alleluia na tsisy tononkira ara iderahantsika n'Andriamanitra satria rehefa mba haintsika foana ihany koa no ezahana lefa alleluia dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty anao ira fiderana roa fagnantsika alleluia dia ataontsika ty izy Masine
Nideran'Andriamanitra daholo tsika tany a tamin'ny tena zay misy atsika rehetrarehetra tany a falibe indray ny tena fomena aminareo eto androany a dia matoka fa ifampahireto indray tsika ary matoka fa raha miaro eto anao a dia ho tsaroana manokany ty andro androany ty andro nampahirezan'Andriamanitra anao a amin'ny alala zao fandarana zao ka dia matoky soinao fa samy ivimbona daholo tsika hiala eto a tsisy hiala-maina anagarita mamavaly ty ny karaka Marijo, Bersaba, Emelovli, Naba Fleur, Sandra Nirina Brenda, androany vitako teto miarabanao a tonga soa zay rehetrarehetra any ambony any a dia arabaina daholo tsika rehetrarehetra Lanto Nirina, Jonatana, Rasoana Tenaina, Naba Frobina, Tahin Jesosy dia tonga soa tsika zay rehetrarehetra dia mahitatra amin'ny farany fa ianao ten'Andriamanitra isika mireo ny zavatra rehetra aloha dia ataontsika aloha ivavaka zany teny aminao fotsiny hoe tonga eto anao a tsika sendrasendra ny atongavana eto raha androany anao vao tonga eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ny zavatra azonao atao androany dia ny hoe mangataka hoe Jesosy a mitenena alleloia manao fatakandreo olona rehetrarehetra zay tonga eto rehavana tsy andany andro fa iaino ny feo an'Andriamanitra alleloia iaino ny feo an'Andriamanitra dia androany ianao mangatao hoe Jesosy a misory a dia hiteneno a fa raha androany Andriamanitra no miteny aminao dia mihitanao ny lalakombanao rehavanao malala
mety tsy hitanao ngamba ny le amin'izao fotoana izao, mety mahatsiaro very ianao, misy fisalasalana eo aminao. Ina no ataoko manoloana n'izao zavatra zao? Ny ataonao dia tsotra ihany, ny mihaino ny feon'Andriamanitra. Fa raha mihaino ny feon'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny teniny, dia azava ny lalan-tombanao, ho hitanao misorotra ny lalana kalehanao, tsy hitsapatsapany maizina intsony ianao, tsy ho sasatry ny potraka intsony ianao, fa ho fanilo ny tongotra ao sy fanazavana ny lalanao ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Ivavatsika amin'izao fotoana izao dia vonoiny ny fonao dia tenenao Jesosy miteny anamiko ianao. Halleloja. Miteny anamiko ianao. Avoay ilay teny Andriamanitra, ahidimo ilay teny, fa ho tatazanay amin'ny fankatoavana izany. Halleloja. Misaotra anao Jesosy amin'ity fotoana androany ity raha tonga eto indray. Tonga iray ny fotoana izay henonay ny feonao. Mijoro eto mpanomponao Jehovah Andriamanitra, manaiky ataonao fitaovana androany. Fa na zaho kosa dia handray avy aminao, dia handray ny teny avy aminao. Dia matoka Jehovah Andriamanitra fa tsy misy na dia ray aza hiala maina eto androany, tsy misy na dia ray aza hijanona amin'ny toerana izay nisy azy talohan'izao tontolo zao, fa iova, isy zavatra iova, isy toe-javatra hitranga iova, isy tranga iova, isy fiainana iova, isy fahasalamana iova, isy fiainana tarehin-javatra maro isan-karazany miova, ary miova me tsara zany, fa tsy miova me ratsy Andriamanitra. Satria ilay fiainao no miteny sy miasa eo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra, dia miova me tsara ny fiainanay. Mitenena tompo fa voninkaina anao zay. Rano dia volisy satana dia afatro amin'ny rano tsy maka hitsainko na dia litera ray aza amin'izay afafeto amin'ity androany ity, fa amoa avy zato eny avokoa anatin'ny fon'ny olona. Ary tsy neny tolo-teny ihany re tolo reto, tsy neny fiderana ihany, fa tonga niditra atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, atao amin'ny tontolon'Andriamanitra, ary anana fiainana iova, ary anana fiainana mahafinaritra, ary ho tsapan'izy ireo mihitsy zany hoe fiainana, halleloja, izany atao hoe fiainana kasian'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, dia hosory ary ny teny izay avoaka ny vavako Andriamanitra, ka dia isaky ny litera ray Andriamanitra, dia hosoranao amin'ny ranao ka ho sabatra aloha lely hitsatoka anatin'ny foniny tsirairay avy. Misaotra Jesosy dia ny aja ny saotra sy ny vonaka dia anao efatra amin'izay dia ho mandrak'izay. Halleloja. Amen. Raha tonga eto anao androany tsy tonga rery ianao fa manatrika anao eto ilay mpanjaka ilay tompony tompo dia ataontsika izay indra mahafinaritra be zany mialohan'ny tenin'Andriamanitra lela mahery. Halleloja. Amen. Eo antsika rehetra. Halleluja. Eo antsika rehetra. Azove mavity, marisy fiainatsika, azove leilay, afonjy fanay. Halleluja. Izy manjaka, tompony milaka. Izy tompony laka. Izy sendra mandala, urin fafa. Urne fafanao fandalo aminao Jesosy. Ela mahery. Halleluja. Leilay malaza, tompony lake, manjakanay. Manahaky atsika ny mpanjakasika. Tompony izy manay. Leilay malaza, tompony lake, manjakanay. Halleluja. Sube leilay, malaza fakagane. Malaza fakagana. Sube.
malaza tomponilahy panjakanay irasilaza manao erisiaza mandakizay irasilaza manao Manao Jesus ya. Haleluya. Haleluya Maria. Aba basitsika tufieli. Yestetika. Leilay malaza tomponilahy panjakanay Leilay mahery tomponihery izenanay Leilay malaza tomponilahy panjakanay Haleluya. Soratsika an'Andriamanitra izany hiry zany a lehilahy mahery a. Haleluya. Zany mamangy atsika isan'andro ao anatin'ny fotsika ao ao anatin'ny tokantranontsika ao. Haleluya. Eo tahin'Andriamanitra ny hoe isika rehetrarehetra zay tonga eto androany. Amaky ten'Andriamanitra avy hatrany ary isika ao amin'ny mpanjaka faharoa. Ao mpanjaka faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity. Mpanjaka faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny sivy ambin'ny folo ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Ary Elisa dia narary ny aretina izay hahafaty azy. Afaka maty tsika, tsy hoe afaka maty fa ho faty daholo tsika. Ary samy manana ny hahafaty azy tsika rehetrarehetra reto. Fa ny Elisa na dia mpanompon'Andriamanitra lehibe dia nisy aretina io zany tsy vitany délivrance intsony io. Tsy vitany hoe eto ambavaka dia tsy vitany hoe tsy mahavoatsika zany fahafatesany zany fa itsika rehetrarehetra reto na inona tanjaka ra-panahintsika, na inona tanjaka ra-nofontsika dia ho faty daholo tsika rehetrarehetra. Ka eto rehefa tsy maintsy hialy ety antsika dia misy antony hahafaty atsika hampiaratsika eto. Tsy hoe zay mpanompon'Andriamanitra marary rehetra ka maty akory dia hoe ahoana. Fa na le Elisa ary omban'Andriamanitra dia narary ny aretina izay hahafaty azy efa fantatra mialoha fa io ny hahafaty azy. Satria vita ny adidiny, vita ny asany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe Elisa dia narary ny aretina izay hahafaty azy, ho faty zany izy. Fa tsy maty tampoka izy. Mahatonga azy tsy maty tampoka dia zao, mafarina fa ny mpanjaka, ny mpaminany, ny olona lehibe atao baiboly, ny akabetsahany dia tsy maty eo eo, tsy maty tampoka hoe tratran'ny tapaka lalan-dato dia maty na ohatr'izany. Fa misy fotoana ahafahany manafanafatra. Davida nanafatra. Davida tsy tonga dia maty. Fa Davida mbola nisy fotoana nanaovana tena hoe passation mazava tsara mihitsy tamin'ny Solomona, nampianarana ny Solomona, nanaovana nanafarana ny Solomona sy ny sisa sy ny sisa. Eto koa Elisa ho faty izy. Dia narary izy. Fantatsika ihany koa fa Ezeka tsy tonga dia maty. Fa raha tonga dia maty Ezeka dia tsy velona. Ezeka efa le tokony ho faty efa tonga ny hafatra fa amin'ny Isaia mpaminany hoe ianao ho faty dia le niteny hoe mba angatao amin'Andriamanitra ihany aloha zany mba ho velona raha mba mety fa tsy tonga dia sy hafa tsy maty tampoka mbola nisy fotoana nahafahana niresaka. Ka Elisa koa teto dia zao narary ny aretina izy dia efa ho faty fa mbola tsy maty izy aloha fa misy zavatra mbola tokony ataony. Andininy tapany faharoa amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ary Joasy mpanjakan'Israely nidina nakany aminy ka niondrika ny tomany teo ambonin'ny tavany Elisa ka nanao hoe rikakio eny ka resy ny Israely zay mpitaingo sovaliny satria tomany mihitsy izy, tomany mafy izy. Ina mampitomany azy ka olona ho faty ve moa tsy avadravana tsy ampitomany ary antony roa nampitomany azy. Ho faty Elisa dia tsy ahitany Elisa tsony. Fa ho faty koa Elisa tsy ahita azy tsony dia natahotra Joasy. Satria Elisa ry havana nisy fotoana
nanafika ny Elisany nanafika ny Israely ny miaramila fa rehefa Elisa no miteny de levona ny miaramila de voadidiny miaramila ny lanitra ny miaramila ny fahavalo miaramila fahavalo nisy herin'Andriamanitra tsy etoaina atao anatin'ny Elisa nisy fomban'Andriamanitra tsy tanoano tamin'ny fotoana ny tsarany Elisa rehefa namalala de marina zany lehilahy mpitaritafika tsy nisy ohatr'izany mpaminany Jehova tena nampiasain'Andriamanitra tena atao ohatra Joasy zay tsisa fa mpanjaka zatra niaraka tamin'ny mpaminany tsy mpanjaka mahay miady tsy mpanjaka tompony voninahitra ihany fa mpanjaka zatra niaraka tamin'ny mpaminany zay niaraka tamin'ny Jehova zany hoe mpanjaka tia miaraka amin'ny Jehova. Alleluia. De nitomany satria ho mafimafy zany ady tsisy any Elisa zany ho mafimafy ny olana atrehana tsy misy any Elisa zay mpitondra ambavaka Elisa zay mpametra tanana Elisa le anontanina ny hevitra tokony atao inona ny hevitr'Andriamanitra ny Elisa inona ny tokony atao de nitomany Joasy ary Joasy koa de efa nahita fahitana za mino mety tsy voindray mandeha na rary Elisa misy fotoana mba voaly sery misy fotoana mba mararirary kely eny misy fotoana kena mpianatra Jesosy misy fotoana narary fa tsy le marary le vokatry ny asan'ny maizindreo mba misy fotoana tsika mba marary kely amin'ny mahavatana sonofatsika fa efa nahita fahitany Joasy ary fatany fa ho faty Elisa zao teneniny rikakeo eny ka lesy ny Israely sy mipitaingo tsovalina iteny io raha ohatra jeretsika de Elisa rehefa nahita miteny koa ary mpanjaka faharoa toko faharoa misy an'iteny io rehefa hiakatra Eli mpaminany mpanjaka faharoa toko faharoa de faraika amby folo ary raha mbola nandeha sy nirezaka izy roa de indro nisy kalesy afo sy sovaly afo nampisaraka azy roa ary iny niakatra ho any an-danitra tamin'ny tafio-drivotra ary raha nahita zany Elisa de niantso rikakeo eny ka lesy ny Israely sy mipitaingo tsovalina io le tenin'ny Joasy zany hoe Elisa tamin'io fotoana io nahita zavatra zay tsy hitan'ny olona de ny kalesy ny lanitra sy ny sovaly ny mpitaingo tsovaly de nitafika ny lanitra ka i Joasy koa nahitan'io ary fantany nanomboka teo fa tsy ho velona tsony Elisa efa nahita fahitana nareo misy zavatra rehefa marary ravana ny olona anankiray de misy fotoana efa fatapatatra hoe andeha ty olona ty ameko mino fa tsy voanao tsy voandroany tsy voazany hitony anao an'ity zavatra ty rehefa misy olona marary mafy efa le teny andrasana fotsiny teny efa marary be reny de misy fotoana anao gaga be ma de mamangy azy any amin'ny hôpitaly na ao an-tranony de mazava be ny endriny miramirana be izy de miresaka be izy de mahinakanina be izy matetika araroty miresaka amin'iny olona iny araroty mamitra am-pihavanana amin'ny olona iny raha mbola nanana olana tamin'iny olona iny anao fa tsy ela efa matetika matsy mba mahita an'izany any andeha iny olona iny tampotampoka ena gagabe ohatsy efa nitomaniny efa tampotampoka tonga de tonga ianao ohatsy ny tsizy le omaly sy fakomaly miramirana be tonga de mahasakafo de tonga de mazavazava be iny endriny matetika olona efa andeha izy manao an'iny rehefa izy koa manao an'le midelira miresaka zavatra tsy fantatrao zany matoy izy de tsy miresaka zavatra tsy fantatrao na nofitany zavatra jereny de efa misy famantarana daholo zany rehetrarehetra zany ka teto ny havana malala de ny fahitana an'io hitan'ny Joasy io ny fahitana an'io hoe ny kalesiny Israely sy mpitaingo tsovaliny hitan'ny Joasy io niakany Elisa amin'ny fotoana io
io de efa fatany ary ny tomahana mafy izy satria fatany ho lasa i Elisa. Zao nefa revana malala na de tsy maintsy lasa ary Elisa de tsy avelan'Andriamanitra tonga de lasa. Fa fantatr'Andriamanitra fa misy zavatra tokony mbola ataony Elisa. Alleloia. Ary androany andesantsika lesony zany zavatra izany. Rikakio ny karesin'ny Israely sy ny mpitaingin-tsoavanina na fantatry Elisa izany fahitana hitany Joasy zany fa ilay hitany tamin'ny Eli andeha hiakatra de fantatry Elisa mety tsy voatery ny tenen'Andriamanitra taminy fa i Joasy koa ngery avany nalefan'Andriamanitra ihany koa Joasy mba hiteny an'izany amin'ny Eli nahafantarany Elisa azafady Elisa fa tsy Eli nahafantarany Elisa hoe efa andeha ary rehefa andeha izy de inona ny zavatra ataony fomba tsika ny rehefa andeha ohatra hoe andeha tsy elaela ao an-trano dada na sy ny sisa de fomba tsika ny mifanafanafatra zao le anina afika neny ity raha sendra tsy eo tya ohatr'izao fanaovana ty zavatra ty sy ny sisa tya raha sendra misy zavatra ohatr'izao de zao ny anaovanao azy ity famohanana ty garage ty somary ingana kely de tao ohatr'izao de misy zavatra ity rehefa amin'ny alina de idio ty zavatra ty misy afatrafatra be dehibe ary de arafatra Elisa andiny 10 ary hoe Elisa taminy makatsipika sy zanatsipika izy le mbola malemilemy fa malemilemy iny makatsipika sy zanatsipika ny ataony Joasy de inona ozy ianao manatanteraka aingana an'izay misy antony mpaminany io tsy hoe marary io de tsy mpaminany tsony tsy hoe fandeha io de tsy masy mafatsony nataony aingana miasany azakazaka aingana izy nataony naka an'izay izy atao inona le izy ary hoe Elisa taminy makatsipika sy zanatsipika de nakatsipika sy zanatsipika izy andiny 20 ary izy tamin'ny mpanjakan'ny Israely enjanony ny tsipika de ny enjanony enjano ino tsy zavatra azo enjanona ary iny zavatra iny arakaraky ny fanenjananao an'iny mafy no alasa lavitra ilay zavatra ilay tsipika ilay zanatsipika raha sotomina moramora iny de akaikeo iny sotomina mafimafy de akaikeo sotominao mafy de ria lavitra iny fa sotominao faran'izay mafy de any lavitra be any enjano rehefa hoe enjano de tena enjano zanatsipika Elisa tsy niteny enjano mafy be na enjano moramora fa zavatra tenen'ny Elisa fotsiny hoe enjano raha ianao teo amperana ho enjanonao kely sa ho enjanonao be sa ho enjanonao mafy be andraisantsika lesony zany androany enjano ny zanatsipika enjano ny tsipika io sisy Elisa de no enjanony ary Elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka izy le nanenjana iny zany nametrahany Elisa tanana raha amitsika am'izao amin'ny anaran'i Jesosy tsofokrany ty tanany ty hotahin'Andriamanitra ne ny tsipika zay ho alefa ny ty tanany ty hotahin'Andriamanitra ne ho lasa lavitra ne alleloia ny tsipika zay ho enjanona sy ho alefa am'ty ty tsipika ity alleloia enjanona rehefa tonga am'izany zavatra zany ry havana aleo enjanona mafy fa eo amin'ny fianjanan'iny mafy eo ny ametraha tanana aminao no hijanonan'iny hery iny eo aminao resaka finoana be zany mila manam-pinoana be misy Joasy hoe finona moa ny dikan'izany fa misy dikany kezabe zany enjanony tsipika teny enjanony ary Elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanany mpanjaka andiny 20 roa izy voainy varavarakely atsinanana
ary teny voany de hoe Elisy alefa ao ka tena alefany aroa izy ny zanatsipika ny famonjeny Jehova de zanatsipika ny famonjena vony Sirianina fa meliny Sirianina ao afaiky ianao mandra-paringanao azy ary koa izy raisiny zanatsipika de niraisiny aroa izy tamin'ny mpanjaka Israely kapohiny tany de nokapohany telo de nitsahatra izy ary lelahin'Andriamanitra de tezitra taminy ka hoe tokony kapoky indimina inenina ianao de ho nasianao ny Sirianina mandra-paringanao azy fa zao de intelo ihany namelezanao ny Sirianina zao zany ravana malala nasena ny anjanona le zanatsipika de nasen'Andriamanitra naseny Elisy ny voaina ny varavarakely ao antsinanana de nataony tondika tany antsinanana de ozy izy Elisy alefaso am'izay alefaso any antsinanana teo ry havana malala no nahatsapany Joasy rehefa teo mpametraha-tanana Elisy de teo ny nahatsapany Joasy hoe tokony ny anjanona mafy ilay zanatsipika satria ho alefa lavitra alefa lavitra ina moa zavatra any amin'ny atsinanana hoy ten'Andriamanitra hoe zafady voainy varavarakely atsinanana ny jiosy a rehefa mijery ny atsinanana sy ny andrefana sy ny atsimo sy ny avaratra de ny azy zao ny fomba fijeriny azy ny manatrika azy no atsinanana de ny ao arinany a andrefana de ny ao amin'ny akavanany a ny atsimo ary eo amin'ny akaviany a no avaratra zay tadidinao zay a ny zanak'Israely rehefa mijery ny vazatany efatra de ny eo alohany atsinanana ny ato arinany ny andrefana ny ato akavanany a atsimo a ary ny ato akaviany a avaratra rehefa miteny hoe dia amin'ny atsinananao de eo amanolonanao zany eo am'le zavatra manatrika zany halleloia ny zavatra nalefa ny teneniny Elisy de mba handefasany Joasy ny zanatsipikany any amin'ny atsinanana any amin'ny manatrika azy any amin'ny any an'lony any alohany halleloia ary tsara fantatsika koa rehefa miteny ny baiboly ny zanaky ny tatsinanana na vao miteny fotsiny hoe ny firenena atsinanana ry havana malala de saika ny fahavalon'ny Israely rehetra vao amin'ny atsinananao daholo halleloia voalohany indrindra avy any amin'ny atsinanana fiposaky ny masoandro halleloia fa saika ny akabetsahan'ny fahavalon'ny Israely de poniny tatsinanana daholo ny poniny Arana ny Amalekita ny Filistina ny Midianina ny Arabo ny Sabeanina ny Kaldeanina ry Nebokadnezara sy ny Kaldeanina de tatsinanana avokoa zany hoe rehefa miteny zany Andriamanitra hoe ny zanaky ny tatsinanana de fahavalo izy zay vehivavy tatsinanana de fahavalo izy na tsara tare aza maka am'ireny ny zanaky ny tatsinanana ary zay namoana ny varavarakely ny zanatsipikany Joasy de nitsofiny Elisa rano halleloia ho lasa lavitra any amin'ny Sirianina any amin'ny tatsinanana tsy ny Sirianina ihany fa na ny Amalekita araka nytekitona na ny Midianina na ny Kaldeanina na ny Sabeanina le olona goavam-be Sabeanina matsy nampiavaka azy a avodingana be ny Kaldeanina ary nitsofiny Elisa rano tanany Joasy rehefa andefa nitsipika ho any amin'io fahavalo de any amin'ny fahavalo zay manatrika azy halleloia zao ry havana malala nareva le zanatsipika ary rehefa nareva le zanatsipika voatsodrano iny ary de voatsodrano fa horesiny Joasy tsy hisy ahasakana ny zanatsipika ny Joasy ny olona avy any amin'ny tatsinanana rehetrarehetra tsara zany sa ratsy tena tsara zany hoe Jesosy a tena
tena mahafinaritra be zany hoe ny fahavalonao rehetrarehetra zany ny zanatsipika rehefanao io zany tsy zanatsipika tsotsotra io fa zanatsipika efa voatsodrano efa nametraha-tanana ny tsofony mpanompon'Andriamanitra rano ny zanatsipikanao izay voalefanao ny amin'ny tatsinana. Halleloia. Zany no mahatsara ny fametraha-tanana, zany no mahatsara ny tsotrano. De vita zay alefa ozy izy tena lefany ary hoy izy zanatsipika amin'ny famonjeny Jehova de zanatsipika ny famonjena avony Sirianina fa ameriny Sirianinao afeky ianao mandra-pandinganao azy. Halleloia. Tsy hoe tsony Elisa fa Elisa efa nitsotro zano any Joasy ary avana malala fa na tsy ohatsony ary Elisa efa miaraka amin'ny tsodrano i Joasy tsy tokony atahotra ny tomany Joasy satria sady malahelo izy tsy ahita Elisa tsony fa nalahelo koa izy ny amin'ny hoaviny be de be mihitsy ry havana malala ny olona manany amin'ny hoaviny ka mametraka ny fiainany ny tokony amin'ny olombelona. Za miteny anao androany ny tsara aminao fotsiny de ianao tsofina rano fa ny zanatsipikanao tsy miankina amin'ny Elisa afaka tsy eo fa ny zanatsipikanao efa voatsodranon'Andriamanitra. Ny teny aloka ny vavanao efa voatsodranon'Andriamanitra. Ary tsika amin'ny 26, 27, 28 février ho avy ty de hiarika fifadikanana 3 andro tsika. De ao anatin'ny 3 andro tsika ry havana malala no angataka mihitsy Jesosy ametrao tanany zay. Tena tsofirano ny zanatsipikanay. Za miteny anao ary zao foana tenako amin'ny ankizy hoe aorian'ny fifadikanana io zanatsipika voatsodranony teny aloka ny vavantsika. Ary nazao fandaharana zao ary ry havana malala za tena ambony ny finoko fa aorian'ny fifadikanana 3 andro hiakatra dingana vaovao satria ho tsofin'Andriamanitra rano ny zanatsipika. Halleloia. Napetraka eto am'izao fandaharana zao na iza mampionona na ianao mijery io nareo am'izay maresy nareo amin'ny vavaka fiambenana. Halleloia. nareo amin'ny mpitondram-bavaka eny fa na de nareo amin'ny Gamaliela azy le groupe Gamaliela ma tsy napetraka hatramin'ny voalohany hoe tsy de mifampiditra be amin'ny resaka akiradeo satria na misy olona hafa aza afaka te hiditra ao satria ny anampiana ny sahirana amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny fifadikanana 3 andro amboariny programanao 26, 27, 28 zoma sabotsy lahady io ifadianantsika amin'ny farany volana ho avy zao. Ny akabetsahantsika vakansa ny mpianatra amin'io indrindra zay moa zany zay mitarika de vakansa ny anay mpianatra eto tsika maraina parivany andro manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 ora sasantsika miaraka eto foana. Halleloia. Ho betsaka ny zavatra ilahanao aminay mety mbola tsy niaraka taminay teto ianao. Ny fadianana 3 andro niaraka taminay. Matetika izy amin'ny fadianana ihany rehefa hoe sabata ohatry zao sy ny sisa. Fa io 3 andro tsy miala. Toy izany hoe inona daholo ny atao amin'izany? Tongava fotsiny ianao fa ho hitanao. Tsy tsaronao zany andro arivo zany. Ary na ny alina ary tsika mbola hiaraka. Tsy atsiaronao ianao. Ampaherezana hoe toy zany ve de ho vitanao zany. Miaraka hoe tsika mifanohana. Halleloia. Misy sotro rano ianao fa tsy misy sakafo. Zany hoe laka misy alina zany tsika alohan'ny vavaka fiambenana amin'io. Zany hoe 25 février alina zany tsika misakafo farany de rano am'izay sotrotsika zay de mivavaka mideran'Andriamanitra mivavaka. Fa amin'ny anaran'i Jesosy ho tsofintsika rano ny zanatsipika tsika rehetrarehetra. Ao aorian'io mandeha manafika tsika voaina ny varavarana eo atsinanana ny any amin'ny varavarakely mitodika any amin'ny fahavalo de ho alefa ny zanatsipika ho alefa ary zanatsipika rehefa tsika amin'io ny toro-teny rehetra ao aorianan'io ry havana malala toro-teny voatsodrano hatramin'ny litera ray zareo rehetra mpitoro-teny tsika rehetrarehetra manao azan'Andriamanitra reto ho soran'Andriamanitra. Halleloia. De tonga avy amboary ny programanao 26, 27, 28 raha pitso mandefa publication momba an'izay 26, 27, 28 de anao halleloia anao an'izay tsika maheresy ianao vitanao zany anao antsoavy mihitsy ao anareo rehetrarehetra nareo taizana retina
misy aretina mitaizanareo nareo tsy mety afatrosy io fiainana tsy mety misokatra io tokantrano tsy mety milamina io nareo tsy mety tafavoaka zany fa de misy sakana foana zay atao tsy mba manam-pifaliana ny olona mitomany a noho ny fanatrehan'Andriamanitra ianao mitomany noho ny amafy fiainana samy bongo maso ihany fa ianao tena bongo maso am'le tena fijaliana tonga avy ianao za tsy tena hoe raha tsy mahavita fa-tsiray andro ianao de ataovy ny ray andro eny e raha zay moa ny tena farak'izay vitanao atao ahoana fa ifampahery momba an'izany mihitsy mantsy tsika androany alleloia tena enjanona raha zany teo am'toerana Joasy ny enjaniko farak'izay tena tratry ny heriko io satria hotsofina rano any amin'ny fahavaloko alleloia zao matsy ny olana ravana malala rehefa avy eo a vita le nalefa le izy de efa nitsofina rano hoe iny a zanatsika famonjena avony Sirianina fa teneko loha tsy ny Sirianina ihany ho a fa ny mponiny arana ny Amalekita ny Midianina ny Arabo ny Sabeanina ny Kaldianina fa na de Nebokadnezara aza any atsinanana daholo zany alefatsika any io zany a aorina ny fivadikanina io fa avalinao rehetrarehetra avy any amin'ny atsinanana zany misy olona am'izao fotoa zao voadidina fahavalo aiza ny tany alehako aiza ny tany ivoahako fa za miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy hiditra amin'ny fivadikanina io isika ary efa hiditra amin'ny fivadikanina 3 andro io isika tadito io fa tsika tsy mananao zavatra tsy araka ny fitariana fanamasina zany a efa voavintsika moa ry avana mba naniry anao an'io fa tonga ny fotoana halleloia ataovy lisy teo a inona avy le fahavalonao eo amin'ny fiainana inona le olana fa na mbola kahe filipazy no fenonao an'izany ndao etitsika ao anaty fivadikanina 3 andro zany etika ry avana zavatra esika ataotsika voninahitra an'Andriamanitra fa ahitatsika vokatra daholo tsika tsy milalao eto ary tsy misangisangy tsika halleloia ary tena ifady aminy ary tena iandrandra tsika amin'io iandrandra zavatra ngezabe tsika ambadika ny ara-panahy voalohany am'izany fa tsy hijamineo io taka ny anambinana fanano hoe nambinana ny nofinao ny tenin'Andriamanitra ho ambinina hatramin'ny fianaranao sy ny fianaran'ny zanakao sy ny asanao tokantranonao ny fitaovana eo am-pelantananao andaminanao koa ny lalanao mankany an-danitra iza moa ry havana mahita raha io mba fifadikanina 3 andro faranao ataotsika safady alleloia alleloia fa ity misy zavatra isotomako saitsika any amin'ny andiny 7 aroa izy raiso ny zanatsipika de nyraisiny aroa izy tamin'ny mpanjakan'Israely kapohy ny tany ary no kapohan'iny telo de nitsahatra izy ary lehilahin'Andriamanitra de tezitra taminy ka hoe tokony kapoha indimina inenina ianao de ho nasianao Sirianina mandra-pandringanao azy fa zao de intelo ihany namelezanao ny Sirianina ry havana taka n'ilay zanatsipika nasena ny enjanona teo iandry Elisa tsy niteny hoe enjano mafy na enjano mora na enjano farak'izay mafy fa anjaranao ny manenjana inona ny fahitanao an'izany mandeha miady inona ny fahitanao an'izany mandefa zanatsipika ary tsy voalohana defa zanatsipika Joasy fantan'izany raha nataony moramora zay zany mitsodrano azy ny tamin'io nametraha-tanana teo am-panenjanana an'iny raha ny enjanony mora de voatsodrano amin'ny zavatra mora raha ny enjanony mafy a de voatsodrano amin'ny zavatra mafy alleloia fa teto voapirofo fa tsy tena andeha lavitra Joasy halleloia zao ny zavatra mitranga halleloia nasena nalaina ndray le zanatsipika za mino a fa ohatra nitan'ny Elisa tsy tena nenjana ihany Joasy tamin'le teo amin'ny voalohany singeravana tsy tokony mieritreritra ianao aza mieritreritra rehefa misy mpanompon'Andriamanitra vangin'ny fanamasina de manoro zavatra anao atao ndray zavatra asian'Andriamanitra atao ohatry ny miala mahazatra zany fa zao akatoavy de re tsika misy mieritreritra hoe manao sangisangy hoe inona koa zany fa lehilahy anankiray nisotranon' Jesosy tamin'ny rora sy ny feta
rola nanaovan'ny feta tamin'ny fotaka nosorana tedina sy tany rano Siloamo. Mahavariana mety inona ny dikan'izany? Fa misy dikany zany amin'Andriamanitra. Ka raha neveriny Joasy fa sangisangy Elisa teto hoe enjano dia izany niaran'le sangisangy rehetraretiny. Fa hitan'ny Elisa hoe ohatra mbola tsy ampy dia zao ny teny Elisa. Ndana leva le zana-tsipika teo, ndana leva tena lainy. Dia mikapohy ny tany. Dia Elisa koa mbola tsy nitetytety takan'le tamin'ny voalohany. Elisa tsy tena enjano mafy fa enjano fotsiny. Dia inona nataony Joasy? Kapohany intelo, ray, roa, telo, dia nijanona. Zay vita. Tezitra Elisa. Tezitra Elisa ry havana malala. Mahatonga ny Elisa tezitra dia zao. Fa manino ny Joasy no mora nionina kely. Joasy hoe mieritreritra hoe misangisangy Elisa. I Joasy kely havany raha nanao an'iny intelo hoe. Dia azo antoka fa afaka nanao an'iny efatra, afaka nanao an'iny indimy, afaka nanao an'iny indroapolo. Tsy voatery fantatry Joasy ny antony anaovana an'iny. Fa Elisa ny teny fa kapohy. Rehefa tsy raha iny nataony telo. Hoy izy Elisa, fa raha nina tsy nataonao indimy na inenina. Ny dikan'iny ery Joasy dia zao hoe. Raha nikapoka indimy ianao, dia indimy ianao ny amerin'ny Siriana. Raha nikapoka inenina, dia inenina ianao ny amerin'ny Siriana. Fa nataonao intelo le izy, dia intelo fotsiny ianao ny amerin'ny Siriana. Ry havana malala, za tena teteny aminao. Fa raha niny ny tsy nikapohany be dia be. Rehefa eo ihany ny tsodrany. Maninona tsy nenjanona farak'izay mafy. Be dia be ny olona ry havana malala manoloana ny fahefan'Andriamanitra sy ny tsodran'Andriamanitra. Dia le olona mihitsy no limité ny kapasité an'Andriamanitra. Le olona mihitsy no mifehy. Telo ampy, telo ihany io. Nefa nge ry havana malala e. Tsy nisy nanahaka anany Joasy. Na indroapolo hikapoka ny tany azy izy. Fa rehefa tenenina hoe kapohy dia kapohy. Rehefa tsisy ny teny hoe intelo dia kapohy foana. Halleloja. Zany nge ravana ilay any amin'ny mpanjaka faharoa. Any amin'ny mpanjaka faharoa misy zay tantara zay. Mpanjaka faharoa io adiny toko faefatra. Mpanjaka faharoa toko faefatra. Ary Elisa mpanao karazana akamatatrotsotr'io izy. Ny zavatra tiany Elisa ry havana dia zao le olona ho ampy fankatoava. Le olona hiaino an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia toetra an'Andriamanitra nge ry havana zany e. Andriamanitra nge ry havana malala. Tsy mbola nifehantsika zany hoe nitelo isan'andro takan'i Daniela ihany tsika no mivavaka. Tadio fa Daniela andevo tany amin'ny tany nisy azy. Ary Daniela be zavatra nierehany. Fa ninona zavatra ierehany Daniela dia tsy nirateny ny intelo isan'andro. Fa possible ny efatra, possible ny dimy. Fa tsika mety mivavaka tsika tsika indray mandeha dia amiko Daniela aloha tsika efapanompon'Andriamanitra be mba telo vidiny azany naray ary dia ka atonona anatsara zany mety amin'ny taonako. Nefa ianao amin'io taonanao efa le maroroka be. Fa teto nisy olona ihany koa tsy nihaino an'i Elisa. Tsika ry havana rehefa tsy mihaino an'Andriamanitra tsika. Iza moa Elisa? Elisa dia solon-tena an'Andriamanitra. Elisa dia nitenena an'Andriamanitra. Isika rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra dia tsy faty antoka tsy an'Andriamanitra. Fa faty antoka dia atsika ihany. Nisy an'ilay vehivavy manao ny tena. Mpanjaka faharoa toko faefatra. Andiny voalohany, ny nampitomboiny Elisa ny dilion'ilay vehivavy maty vady. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanakeo mpaminany tany tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao malala fa natahotra ny Jehovah ny mpanomponao. Nefa tonga ny tompotr'osy aka ny zanako amin'ny rahalahy ho andevona. Dia hoe Elisa taminy, inona ary ny ataoko aminao e? Lazao amiko, inona ny anananao an-trano? Hoy raha vehivavy, ny ankizivavinao tsy manana ninina ohatranao fa tsy dino iny rehetra voara-monjy. Ary hoy izy, mandeha mindram-pilany amin'ny namanao. Namanao rehetrarehetra, manodidina rehetrarehetra, dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy.
condition anankiroa ndana aloha mindrana vilany satria fantatranao fa tsy manana vilany de vilany tsy misy nininina Andriamanitra rehefa ameny ny vilaninao de vilany tsy misy nininina afaka hitanao hoe zany ny atao herin'Andriamanitra vilany tsisy nininina no asian'Andriamanitra fa raha vilany efa fenao sasaka iny a samy misandatra eo na Andriamanitra na le nanome an'iny efa misy tao anatiny ny fiainanay a efa tao anatin'ny olana nataon'Andriamanitra vilany tsisy nininina nentina teo voavy voadio tsisy nininina voavy nikosehana tamin'ny paille de fer misy an'le ranona pango iny varona pango fenao aza kivy raha vilany tsisy nininina tonga vida eo anatrehan'Andriamanitra ianao za tsisy nininina mihitsy Andriamanitra fa tia tonga ka zavatra tsisy nininina ihany no fenone fa teto nisy tsy nitandriny le tolo leto hoy teny Elisy ndana ary maka vilany tsisy zavatra ary aza atao maninona zay aza atao vitsy nytiany Elisy tenenina am'izany ataovy maro be ataovy be de be raha tena izy aza atao maro de tsy maintsy ny salasala ianao hoe telo ihany ngamba nefa tony nefa tena efa aza atao maro nefa ke manomboka am'roa de efa maromaro telo efa maromaro efatra maro folo efa maro be roapolo tena efa tsy hita isisa tsony raha miteny Elisy aza atao maro de ny salasala izy menakavy fa ny zavatra nytenen'ny Elisy aza atao vitsy zany hoe nafiry tsy maninona tsy nisy fetrany na hitondra 200 ianao na hitondra vilany 300 ianao na hitondra vilany 1,000 ianao tsy afaka omeny Elisy atsiny retolo reto raha nitondra vilany 100 satria izy niteny aza atao vitsy ary Elisy raha niteny an'izany de niteny tamin'ny fahefana tamin'ny finoana ary fantany zavatra teneny fantatra Elisy loatra ry havana ny fahefan'Andriamanitra fantatra Elisy loatra ny fahefan'Andriamanitra ka natonga azy teny tamin'ny reto hoe zao aza atao vitsy halleloja ianao raha avy amin'ny fifadikanina io de mitondra vilany tsy misy nininina ianao de aza atao vitsy mety misy aminareo manana projet aza atao vitsy eto teo daholo na projet momba ny fidiram-bolanao na amin'ny fiainanao za tena mitenareo fa nanareo ary ohatra hoe tsy mbola manambady zany ge raha mba natokony entina mavaka zany resaka fanambadiana zany de mangata mihitsy amin'io hoe Jesosy za mba te-hanana fofomba mba te-hanana vady am'izay de tokantrano mahafinaritra de misy manana tanjona irina eo amin'ny fiainana amin'ny fianarana amin'ny asa sy ny sisa misy aminareo hanao trano misy aminareo hividy tomobila misy aminareo mety tsy fantatro avy iroso amin'ny fanambadiana eto eo vilany daholo reny nofinofy projet vinavina fikasana raha ho avy eto anao 26 27 28 28 février de mitondra vilany aza atao vitsy raha ho tonga ifady any eto amin'ny fandarinandramoka izao ianao aza atao vitsy sy fivavahana natao amin'ny olona miteny zavatra vitsy ny eto fa manana tanjona be de be alleloja za hitondra be de be tsy voafetry tsy be de anao raha mitondra vilany ray camion ary amin'io alleloja io tenenao tranena-pavelika hoentiny daholo ny vilany rehetrarehetra na mbola mindra nanen'olona ary ianao iny adikan'izany misy fotoana misy zavatra tena hoe nofinofin'olona mba nofinofinao koa fa ny olona sana nofinofy ianao tsy sana nofinofy fa indrano nofinofin'iny olona iny ndao etiny eto vilany eto halleloja tondra ndana mindrana vilany afaka mindrana ianao amin'io projet an'olona any eto tena hoe za koa Jesosy oatra mba ianao mihitsy ny asa saina koa re inona ny atao fa henonao hoe zao moa ny zavatra mba atao de misy olona rehefa miketrika tsara zao zavatra atao de ndrano ny vilaniny tany aminazy mety tsy tanteraka fa ianao olona hifady any mandalo eo aminao Elisy Jesosy iresakitsika io fa tsy rado rakoto salama tsy nifandarin'andramoka izao fa na zay koa ary mba hitondra ny vilaninay eto tsisy mivavaka man'olona eto fa aza atao vitsy halleloja rehefa hitifitra any ndravana alao mitifitra rehefa mitifitra any da aloha hitifitra lafitra halleloja tsy zany hoe tsy tena hoe zay misy hoe fa etsika halleloja
ny olona ry havana tsy mivavaka makany dadarabe manana nofinofy fa izy ry havana ny afaka manatanteraka an'izany fa tsy tsika ny andriamanitsika amboaro ny programanao de mitondra vilany tsy olana io na vilany indramona tsy le vilany ny zava-dehibe fa ny zavatra atao anatin'le vilany alleloia tsy maninona mihitsy ianao raha mba mijery an'ireny katalogy amin'ny azo mba tiako atao an-tranoko eto eo vilany reny tsy anao reny fa an'olona indramo fa tsy maninona fa hoe tsika eo zany fa ny angatahako aminao aza atao vitsy ny tanan'Andriamanitra miasa eto ry havana ngeza be mihitsy alleloia ngeza be aza atao vitsy fa ny Andriamanitra toriana eto ny Andriamanitra ny fahafenona Andriamanitra manankarem-pahasoava Andriamanitra tsy miafiafy ary Andriamanitra azo angatahana tsara manome manaraka ny zavatra rehetra alleloia amen fa retolony reto de zao mba teo ihany Elisa matiantoka ry havana retolony reto a tsy de nahazo tombony araka ny tokony ho izy a satria tsy nijery lavitra satria nametra ny fahefan'Andriamanitra nametra ny herin'Andriamanitra fa itsika naray lesona tsy ametra ny herin'Andriamanitra tsika ry havana zay vady manokana manana tanjona amin'ny tiasan'Andriamanitra ity ary sahanay alleloia zay raha teo sahany zany zay sahany zany zay mba fanireny mivady taloha itsoroka avolombelona aminao ty etiko ampianarinanao hoe ianao a sahi rehefa miaraka amin'Andriamanitra sahi mitifitra zavatra ambony retolo reto nge ravana vomavy mero ny tantarako anao zay zavatra nianana mivady zay rehefa tafiditra ianao a ozy izy Elisa vilany tsy misy zavatra ndana makamindrana vilany de aza atao vitsy ary rehefa tafiditra ianao de aoka irindrim-baravarana ianao sy izy mirarazanakao irindrim-baravarana tsika mandritra ny 3 andro alleloia 3 andro ianao zany amin'io raha azonao atao amboary mihitsy programa de teny eno namana sy namana za se hoe 3 andro tsy eo kely a ahoana eny mino hoe tsy voatery anazava be anao fifadikanina mazy de fendrifendronio na mba misy zavatra mba tsy afaka kely ahy 3 andro fotsiny atsy hoe hoe fa irindrina ao an-trano tsika amin'io iditsika ny trano zay zao amin'io a tsy voaka ny trano tsony zay tsisy sakafo andrahoana raha teo tsy ampy sakafo fa ny ankizy ny anaovana sakafo alleloia de atotsika andrindrim-baravarana tsisy programa amin'io tsy miakatra ny aparia amin'io tsy makaiza amin'io irindrim-baravarana de zao nareo mianakavy kely amin'io zany ninonina hetsika ara-politika na inona zava-mitrangy eto amin'izao tontolo zao ty raha azonao atao pio mihitsy aloha ny tele aza mijery vaovao mihitsy aloha tsy maninona zany fa irindrim-baravarana tsika isy zavatra ho ataotsika eo alleloia hoe tsika any ny vaovao rehefa avy eo tena de ao anatin'io a rehefa mirindrim-baravarana de anidina ny vilany am'izany vilany zany rehetra de atokany zay feno zao zany zavatra nitranga le diloilo kely iny a tondra vilany le rola tiriny eny vilany a de alefa ny vilany de feno le vilany le ato tsy lany a cocoty 30 ty le 28 misy zany le cocoty alefa ty veno ndray iny ty tonga de le fandrahoana sakafo be rehefa hinao lefa le amin'ny fivorim-pianakaviana be ambanivoatra eny fa tsy mety iorika 3 andro tsika na vavy Marie Justine sady ikotrika sady iorika ny ikotrika isy zavatra foy eo be dehibe a foy ny atody a de io misy casserole kely sik de zay mandalo eo feno fa ny olana de zao de niala teo amin'ny raha vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany ary izy mirahalahy tondra ny vilany ho any aminy fa reniny kosa nanidina ny diloilo naleany Elisa teo a tsy ara-pidina ny diloilo iny taminy fa niteny taminy fotsiny ny zavatra tokony ataony de rehefa niteneniny de zao ary noho ny feno ny vilany andiny fahenina de hoy izy tamin'ny zanany itondray vilany ray koa fa ory taminy tsy misy vilany tsony
ary dia nitsahatra ny diloilo ary raha vehivavy dia nilaza tamin'ny lan'Andriamanitra roko sisy mandehana amidiny diloilo ka efozetrosan'olona aminao ary zay sisa dia velomanao sy ny zanakao. Le teto tsy lany fa natonga an'le teto lany a le vilany hitatazana an'izy tsy misy tsony. Zany hoe de diloilo kely retavoaly le fahasoavan'Andriamanitra tsy lany fa retolo retony nametra melo hatreto ihany ny vitan'Andriamanitra. Enao ry avako malalako aza fehezinao sy feranao fa efan'Andriamanitra eo ny fiainanao. Betsaka amitsika manana tanjona ihany ohatry ny tanjona atsika dia efa metrany izy zao kosa aloha reny mety tsy tanteraka le anatro fa sy alao tsika ary reny asa dia mangataka mba manana projet nareo vady dia nareo ihany nome tsika dada nao trano atao 3 étages dia miara-miny 3 étages karavalary ohatriny dia karaha zay tsy tao étage ray nefa tsika aza dia manao zany fa 5 iny fa tsy tsika koa dia havitan'izany dia tapitra eo amin'ny premier étage io a tapitra eo amin'ny étage ray io rehefa zay ny mba hitanao fa fahefan'Andriamanitra tapitra le diloilo satria tsy nisy itsony Andriamanitra tsy manary diloilo zany ary rehefa mirindrina ianao dika le mirindrina tsy mivoaka tsony mbola hitady vilany hafa zay ny azonao atao zay ny vitanao zay ny mba fononao dia tongava aminao arak'izay ninonao ny ten'Andriamanitra fa vilany kely a dia diloilo kely vilany be a diloilo be Andriamanitra tsy nametra le diloilo ilotsaka ao fa ianao ny nametra ny vilany nisany vilany nentinao raha ho avy eto ianao azaferany Jeremia 4:3 andefa 20 zany tsy eo f'Andriamanitra nofeny mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko fataova fa adinontsika zany ndray ary teto joasy a nendre tolo zany dia mitaraina am'izay izy tany amin'ny Elisa tapitra kely izy izy Elisa sy ny vita aloha dia zay tianao sisa hoana zay ambiny eo anareo zay ambiny eo nabetsaka na kely anareo Elisa tsy nitentsony nanandray ary nakavilany ry havana malala Elisa ry havana tahaka an' Jesosy a ny tanàna zay tsy nandray an' Jesosy tsy nandalovany tsony ary ny mpianatra zay nandray ny tokantrano zay tsy nety nandray ny mpianatra Jesosy sy fahasoavana ny latsaka teo fa izy Jesosy ahitsahana eo amin'ny tokony ambaravarana ny vovoka amin'ny tongotrareo misy olona tokony handray menaka sy diloilo fa noho ny avonavony dia mandray vovoka eo tokony ambaravarana na sisa retolo reto tokony vita tanteraka ny fiainana raha ny saina kely fotsiny dia nieritreritra hoe iza moa Andriamanitra izay entiny Elisa Andriamanitra ngeza be vilany be dia be ka halleloia vilany be dia be fa maninona ny ferana vilany kely sy vilany vitsy ry havana malala Andriamanitra mbola tsy niteny taminao hoe zao ihany ny vitako aminao fa izy Andriamanitra zay tsy vita ny rehetrarehetra trambe vitako halleloia lehibe Andriamanitra dia anao tokony amina finoana lehibe zay rehefa tao anaty olana tanaty ady dia nanomboka tafavoaka amin'izay ny fiainana halleloia voninahitra ny eo an'Andriamanitra zao nge ry havana malala e rehefa Andriamanitra fotsiny momba anao i Saoly a rehefa voaositra ho mpanjaka Samuela voalohany ngeto jerentsika Samuela voalohany 10 ka ny andininy fa enina sy 7 hoy ny ten'Andriamanitra ary nisy faminaniana tenen'ny Samuela zany teto hoe misy zao avy zavatra hitranga zao andiny fa enina ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara aminany aminy ianao dia hovaova olom-baovao ianao halleloia andiny fa vito ary rehefa tonga aminao reo famantarana rehetra ireo dia ataovy izay azo ny tananao atao fa Andriamanitra no momba anao rehefa Andriamanitra zany no momba anao halleloia rehefa Andriamanitra no momba anao tonga dia izay azo ny tananao atao ataovy zay vilany azonao entina rehefa Andriamanitra no momba anao dia eto daholo fa sy noho le tananao fa noho le herin'Andriamanitra momba anao no avitanao ny zavatra rehetra rehefa teo amin'ny loha Sahelao a rehefa hiady ny Filistina sy ny zanak'Israely dia ny navarina feno miaramila rehefa voninkiady teo nisy mpanjaka anankiroa samy hafa teo
fa zao rehefa ny teniny fahavalo mivoazy sa nangovotra daholo ny olona nefa olona natokana hiady fa le ady teto ry havana efa nomanin'Andriamanitra tsy omena ny miaramila zatra miady fa omena lehilahy anankiray tsy de zatra miady fa lehilahy anankiray voaositra omban'Andriamanitra ary tenen'Andriamanitra ataovy azo ny tananao atao firy ny vatany aminao teny fotsiny zay ny vitanao fa ray amin'ireo fotsiny ary ny ampiasainao satria za mombanao. Halleloja. Rehefa tonga aminao re zavatra etra de ataovy zay azo ny tananao zay azonao atao. Ray andro zay mivady nanam-panirina nisy toritena ohatro zany de nisy fanirina be mihitsy tany anatinay hoe inona ny projet atsika de za mba nanana fanirina ny asako mantsy taloha vahatra tomobila vaovao ny asako taloha taona ny maro miasa amina concessionnaire reny zany de mivarotra reny hitanao hoe tobila Mazda reny reny Mazda hitanao Eclipse reny zay no mivarotra an'ireny raha mahita an'ireny nareo mbola misy mandeha amin'ny rojoany Madagasikara tsika na mbola misy camion Samsung ohatran'ny Samsung téléphone zany fa Samsung marka ny fa tomobila de rehefa mahita Samsung ianao de ohatran'ny hoe mahita anay zay ny lancé an'izany tamin'ny taona 2000 tamin'izany tamin'ny taona 2000 sy raiky amby 2000 nisy andreo camion reo tonga be dia be de mahafinaritra ny fiainana mahita hoe tomobila vaovao mivarotra tomobila vaovao ianao misy fotoana ianao no mitondratondra an'ireny tomobila vaovao de mahafinaritra de mba nanana fanirina zany zay tamin'izany hoe Jesosy za tena mba te hividy tomobila vaovao hoe efa 3 taona afaka trosa angamba zay tamin'izany na 2 taona le trosa besaka tsy afaka mandrakizay de zao rehefa mara tanaty toriteny zay ny rangin'Andriamanitra tahaka izao de zay mba napetraka eny lasa am'izay zay vady ny apitso ny latsinaininy zay de rehefa hoe zay tena manana an'izay finoana zay zay miaraka amin'io Andriamanitra io tena rehefa Andriamanitra fotsiny miteny hoe zao atao zay tsy mametraka sakana hoe tena za ve de possible fa tonga de atao ry havana lasa am'izay zay vady nanomboka ny alatsinaininy vita sabata ohatr' zao nahazo teny fikasana latsinaininy lasa nitety an'ireny concessionnaire reny zay mivady hividy tomobila vaovao satria zao zay ny teny fikasana tao anatina famangina zay mba izy zay mba fanirina inona zay mba tena mba faniriko Andriamanitra de mba hanao an'izany zay lasa zay tamin'ny finoana nitety vatra tomobila vaovao tamin'izany nivoaka tamin'ny taona tsy haiko na 9 sy 10 na 5 sy 10 tany nivoaka nisy an'le Prado vaovao reny tamin'izany nivoaka tetezinay an'ireo concessionnaire maro reo namana aninona hividy tomobila vaovao alaina daholo prospectus rehetrarehetra ny caractéristique an'ny tomobila haiko tsara mantsy reny sy ny vidiny sy ny sisa ary manahoana ny remise ho azo raha vidina kasy io zavatra io eo ampelantananay am'izany tsy misy. Alléluia. Ny zavatra mahafinaritra de zao zay ray fiangonana zay tamin'izay fa zay mivady tonga de sananao dinga mamenatra nke zany dingany zany ravana raha hoe tsapain'ny olona ay ohatrina zany eny aminao mety na 50 millions ary tsy nisy tamin'izany fa zao fotsiny ndao hoe teto tsara tena mandeha mihitsy tena manao ese tena velomina ny tobila tena mijery inona tetsika neny lokon'le amty champagne nao izy mampionina bleu marine koa tsara fa raha ny olona mahita anay am'izany tena meme hoe mividy tobila vaovao ony reto ry havana malala za tena teteny aminao androany raha olombelona Andriamanitra de tokony sarasarytsika hoe Andriamanitra ahoany ty raha olombelona ho Andriamanitra fa ny olana amitsika de tsika mamaritra miaraka amin'ny tsy finoana ny zavatra zay tenen'Andriamanitra amitsika impiry fotsiny le zavatra teneko atao ny mpanjaka faharoa kapohany intelo tahaka ny miteny hoe intelo ihany de mety
intelo zany azy rehefa tsy tsofina ozy izy tsika de teneniny izy indrisy raha nikapoka ny efatry ny 5 ny enina ianao nikapohanao an'io ny any fotoana andresenao ny sirianina teo vao tonga saindra ijoasy takizay tezitra elisa satria zao elisa mbola teo ary io levana tsisy an'izany tsisy hoe tokony indimy aory indimy e atao very indimy hindre mandeha tadio fa mitsodrano ny Jakoba ary avana mitsodrano avao amin'ny Isaka de anankiray ka zay mahazo an'io na Jakoba na Esau ray am'izay any ny tao arina ny tsodrano efa ozina nalainy Jakoba zany na tamin'ny lafininina satria fantany fa iny any eo fa maninona manoloanan'izy Elisa ijoasy ry havana mara Elisa zay efa andeha ho faty tsy nahaina nararoatra sanatria taka ny olo loatra ny amin'ny 26 27 28 zany ianao ifady anina ihany fa tonga eo ianao zavatra tena maivana be mihitsy mba tanjonao am'izany fifadikanina zany fiavana malala azakapohan'iny telo miaraka amin'Andriamanitra ianao rehefa tsy fehezin'Andriamanitra ianao kapohy arak'izay zakanao manany ianao zany fomba fijery zany hoe za Andriamanitra mijery kely fa miaraka amin'Andriamanitra lehibe za mijery zavatra lehibe be dia be ny olona ohatry zany rehefa mitsindro zavatra de mitsindro zavatra ngeza ny tanjon'ny Paoly zany ry havana tsy mitory ao amin'ny fokontany i Paoly ry havana malala sambo ny ampiasainy andeha hitory teny sambo be dia be ny olona manao toriteny de ny ao amin'ny fokontany io tanjo ny atsy tsy avaratra zao ny programantsika rineny ndao hifady anitsika fa hotoritsika teny zareo atao varatra ato de rehefa ilasantsika le zareo le lasy reny dao de le ankizikizy reny manirana mantsy zareo lehibe reo de rehefa vitsy zay neny de afaka ray volana any sitsika ndray zareo atao amin'ny ato atsimo i Paoly ry havana malala tsy teo amin'ny tanin'ny Israely mihitsy ilana sambo ary Paoly tonga de any amin'ny ambony indrindra mihitsy tonga de any amin'ny Kaisara mihitsy tonga de any amin'ny Jules César tonga de any amin'ny faratapony firy amintsika eto mba manana fandrina zany za hitory amina filoham-pirenena za hitory amina olona tena ndray andro nanana fahasahina ohatry zao misy olona zay olona malaza be tsy tadidiko soa zay nay alina na de fasako tory teny na de fasako anina tianao Jesosy oa sy ny sisa za io ravana tena teneko anao isy fotoana sika hitory teny efa nandefa misy moa zany ohatry tsy hitan'le olona le izy olona tena farak'izay malaza indrindra eran-tany zany andefasako tamin'ny teny anglisy fampahereza tsy haiko na hitany na tsy hitany za ravana tena te hiakadapo zany zay mivady taloha mitory teny any Madagasikara de manana tanjo zay hitory tena de zay tsy menatr'izany mitory teny Akalamanjana misy fotoana efa nalain'ny polisy communal teo amin'ny tsenany Talata Voninahitra ndao ianao miaraka aminay le tatany amin'ny birao satria naninona nitory teny teo ampovoan-tsena teo rehefa avy nentin'ny polisy communal lasa ndray zay mivady niditra any amin'ny fitsarana nandondona ao amin'ny PR raha fa tompoko mba manam-pandriny zay tompoko mba hitory tenin'Andriamanitra atao amin'ity fitsarana ty tompoko raha mety aza tompoko sao de mba mety virinina reo rehetrarehetra mpitsara sy ny sisa ato rehefa ilatsiny eny ohatra hiditra ny fianana de mba hitory teny aminareo iny moa tsy nety fa mitory teny zay de ao amin'ny fitsarana ao amin'le tany malalaka fipetrapetrahan'ny olona voapanaka fa mbola manam-pandriny zay mivady hiakadapa mihitsy
itoroteny fahamarinana. Halleloja. Rehefa mifanenitsika rava eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra, aza mitsindro zavatra kely ianao, aza volany vitsy fa eo aminao ny mpanompon'Andriamanitra, aza kapohany intelo fa eo ke sisa ny fotoana ahitanao le mpanompon'Andriamanitra. Eo sisa ny tsofana rano anao, na hoanina ny soararotinao. Fa i Petera tsy ohatr'izany. Petera le avana malala teo amin'ny fotoana farany. Isika maki tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaona, filazantsarany Jaona, filazantsarany Jaona, filazantsarany Jaona, toko fa 13 andininy fahaenina. Teto dia nisy teny ohatr'izao. Jesosy zany alohan'ny hinanana ny Pasika. Tsika moa raha ny fanenitsika raha mba niaraka tsika amin'ny Pasika, tsika bavaka mba ho tonga zany, dia hifanasa tongotra isika. Jesosy nanasa tongotra ny mpianatra teto, ary mba ho ataonay mivadiko zany ranareo amin'ny Pasika. Raha zany no mba hoe mahafaka mihaona daholo tsika amin'ny Pasika, manofa trano kely anaovantsika fitoam-bavaka amin'ny alim-bavaka amin'ny Pasika, dia hitondra serviette tsika, hitondra kovety tsika amin'io dia ho sasanay mivady ny tongotrareo. Halleloja. Mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanao an'izany ampino. Halleloja. Endrika fanetreteny zany ary endrika fifankatiavana be. Ary nampianarin'i Jesosy zany azo tenentsika hoe ary eo vitsy dia napidina rano tamin'ny tavy izy Jaona 3:15. Ary eo vitsy dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany. Sasany Jesosy tsirairay tongotry ny mpianatra. Rehefa tonga teo amin'ny anjaran'ny Petera, 15, dia nakao Simona Petera izy. Dia hoy Petera tamin'ny tompoko, ianao va ny anasa ny tongotro? Ka sanatria zany Jesosy menatra be amin'izany ahako, tsy vitako zany. Toy izy Jesosy. Jesosy namarika ny tamin'ny izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatr' izay. Dia izy Petera, sanatria amiko zany Jesosy sanatria raha nasa ny tongotro ianao. Tsy mendrika Jesosy tsy mendrika ozy izy, sanatria. Ary rehefa miteny an'izany Petera, halleloja, halleloja, sanatria ozy izy Petera raha nasa ny tongotro ianao. Ozy Jesosy, herinao tsara ty. Dia ozy izy Jesosy, Jesosy namarika amin'ny tamin'ny hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Teo zany fanetretenan'ny Petera, tsy nanaiky izy hoe raha zaho koa le eo amin'ny toerana dia zany ny ataoko. Jesosy ve rava nanasa ny tongotro? Tena ohatry ny hoe menatra be amin'izany tsika. Ohatry ny hoe tsy mendrika kosa hoe izy zany misy nandeha tsy teny koa hoe filoham-pirenena, ohatra hoe maire eo amin'ny tanànanao zany, fa na mbola filoham-pokotany mpanao résidence anao iny ary ino zany anasa ny tongotro ao? Ohatrany tsy mety fa teto Jesosy mihitsy ny anasa ny tongotro. Dia tsy nanaiky Petera. Ina moa ny anomezana tsiny amin'ny Petera rehefa marina ankena hoe Jesosy mpanjaka tongotro, zanak'Andriamanitra velona manasa tongotro. Hoy Jesosy zao raha tsy manaiky sasako ny tongotro ao dia tsy manana anjara amiko ianao. Inona tenin'ny Petera? Mario amin'ny baibolinao ty. Tonga dia zao ny tenin'ny Petera. Hoy Jesosy raha tsy sasako ianao tsy manana anjara amiko. Tonga dia ozy Petera revana, ozy Petera tamin'ny tompoko, tsy ny tongotro ihany fa ny tanako sy ny lohako. Halleloja. Satria nadika zany, satria izy sasana tongotra manana anjara. I Petera te hanana anjara farak'izay hanana anjara sy tena izy. Toy izy Petera raha izany ndray nenipahatra ny tongotra fotsiny fa ny tanako sy ny lohako Jesosy sasao mihitsy ny Jesosy teny mbola eto ianao ataovy daholo Jesosy. Halleloja. Zany ry havana ny toe-pon'olona mahay manara roatra, tsy nitohana ny fahefan'i Jesosy, tsy nitohana ny fahasoavana tokony hiditra taminy. Hoy Jesosy hoe tsy hanana anjara amiko raha tsy sasako ny tongotra. Jesosy Petera ka ambony zany za te hanana anjara be dia be mihitsy Jesosy, tsy ny tongotra ihany fa ny tanako sy ny lohako sasao daholo. Ry havana malala,
ianao aza mety mijanona amin'ny zavatra kely zany ianao. Ingeravana malala ny fiarahanao amin'Andriamanitra misy ny ambony misy ny ambany, misy ny miakatra misy ny midina. Fa ny zavatra ataonao aza fefenao ny fahefan'Andriamanitra. Isaka ingeravana malala rehefa mponina ny vahintany amin'ny tany Gerary. Tsy tiako vakiana tsoa satria lava mitolo teny, fa raha vakitsika zany amin'ny Genesis 3:20 ny vahinianan'ny Isaka tany Gerary. No sy totofan'ny olona foana ny fatsakany. Mandra-pahatonga ny fotoana iny saika matin'ny etaeta Isaka. Fa ny zavatra ataony ny nanoditra izy nandotra. Ny nanoditra izy nandotra. Ravana malala tadidio fa na dia miainga ianao ny devoly koa miainga. Ary ohatra mandeha lalana paralèle izany dia ny lalana lehanao ihany ny alehan'ny devoly dia potehana iza ampotehana ny lalanao fa zao fotsiny ravana tenenina zay iray reraka lory devoly. Fa Andriamanitra tsy mbola niteny taminao mihitsy ny fahamelanao irery. Fa Andriamanitra dia vonona ny ombanao hatrany amin'ny fotoana rehetra zay mbola inonao. Halleloia. Dia aza manaiky kivikivy ianao fa zao atao izay azony tananao atao. Ianao raha rehefa manompo an'Andriamanitra tsika ravana. Andaotsika tena hanao an'ilay faran'izay vitatsika. Zay fara le volany teo tsy reo ny fara vitan'izy menakavy kely. Mbola afaka mitondra betsaka izy fa ny finoana ataony kely. Ny volany ke misy teo an-tanàna ke volany be dia be fa vonona ny olona izy asy afaka nikapoka na indroapolo azy fa ny olona tamin'ny mitelo satria ny olona zay ny vitako zay ny azoko atao hatreo ihany angambe. Za te teny aminao androany amaranantsika azy dia misy tenin'Andriamanitra amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko fahafolo. Samuela faharoa toko fahafolo dia nadiny fa 7 ka hatramin'ny 8 rehefa iady amin'ny Amonita sy ny Siriana ny Joab nitafiky Davida. Dia Joab sy ry Abisai zany. Ary rehefa hitany Joab fa andiny fa 7 amin'ny Samuela faharoa toko fahafolo. Ary rehefa hitany Joab fa teo anoloany sy teo ivoany fahabaly dia nifidy olona tamin'ireo voafaritra tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany ady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomena ny Abisai lalany alany ady tamin'ny taranak'i Amona. Dobla fahavalo zany teto. Ny eo aloha dia izy. Ny eo aloha Siriana, ny ato aoriana Amonita. Dia hoy izy raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo fa raha tsy toanao kosa ny taranak'i Amona dia vonjeko ianao. Mahireza aoka hitomba andahy isika ho an'ny firenetsika sy ny tanàna an'Andriamanitsika. Ary aoka Jehova anao zay sitrapony. Hitomba-nda. Mitomba-nda zany ravana tsy mora zany mikapoka intelo mety mandreraka zany. Tsy mora ny mitapitra vilany be dia be fa azo atao tsara zany. Fa tsika ny olana amintsika, tsika mpivavaka nefa tsika malemilemy. Tsika mora mionona. Tena entina mbavaka. Firy andro zay? Za zao misy zavatra zay entina mbavaka. Efa elaela any zay anabavy zay tondra mbavaka an'ilay zavatra zay. Fa zao ravana malala tsy hoe tsy nivaly herinandro raha ray volana ny vavakao dia hijanona ianao. Fa tady teo fa Andriamanitra afaka manao an'io. Vita an'io. Fa ny anjaranao dia zao asa manao malemilemy tsika. Andaosika hitomba-nda. Fahavalo ny ravana zany hoe fanjakana hafa ary aloha dia fanjakana hafa ato aoriana. Fa zao ny tenin'izy roa lahy andao. Andaosika hitomba-nda fotsiny. Jehova anao zay sitrapony. Sitrapon'Andriamanitra ke anao andresy. Fa ianao mihitsiny mila mitomba-nda ianao. Kapoka intelo zany tsy mbola mitomba-nda zany. Misy amintsika mora manipy, mora mandrovo, zany mora manipy gant ry havana malala tsika rehefa mivavaka, mora mitsahatra tsika. Mora mitsahatra ny finoantsika. Impiry fa zay ny projet anao. Tsy tonga ray volana ny anankiray dia hovainao ry menakavy tsy mety ny anao hafa. Tsy liziny tsy mety. Ry havana. Fa ianao mila mitomba-nda. Ary Paoly dia nalafatra antsika mihitsy any amin'ny Korintana maranako azy. Korintana voalohany toko fa 9:20. Zao mba tenin'ny Paoly hoe miambeny ianareo toera tsara amin'ny finoana dia aoka hitomba-nda mahireza izay rehetra ataonareo atao amin'ny fitiavana. Mitomba-nda, ndao hitomba-nda, ndao ahery. Ndao ahery amin'ny finoana. Andao tena hibanjina zavatra ambony. Andao tena hibanjina zavatra lavitra. Rehefa asena enjaminao ny tsipika dia zay faran'izay vitanao atao fa iny ny itsofan'Andriamanitra rananao.
rehefa sena mitady vilany ianao de aza vitsy fa manjary lasa fefenao Andriamanitra hatretanao mahavitanao Andriamanitra. Ary rehefa sena mikapoka ianao de aza zay kely ataonao fa ataovy zay faran'izay vitanao fa hitahin'Andriamanitra anao. Okey, tomban-datsika ndao anampinoana ataontsika hiditra am'izany fifadikana zany zay ataontsika amin'ny faran'ny volana, ataontsika tena ivize zavatra ngeza, tena ikendry zavatra ngeza, ikendry tanjona ngeza. Fa za tena teteny aminao zay de tenenay ampabe maso fa zay mivady reto amin'ny asa fitorinan'Andriamanitra ty asana ibanjina zavatra ngeza be zay, tsy zavatra kely fa ibanjina zavatra ngeza be. Ianao kosa i manao an'izany fa na hikapoky impiry ianao vitan'Andriamanitra rehefa seny ataonao. Ny anjaranao de zao ambonio Andriamanitra. Fa mieritreritra fotsiny Andriamanitra de eritreretra ngeza be de tsy zavatra ngeza. Mahafinaritra anahako miaraka amin'ny patronako taloha zay. Zany patronako zany mpanao afera be izy, mpanao mpampiasa vola. Izy rehefa mpiasa vola mehezana ianao raha hoe isaka zavatra kelikely zany. Fa ny azy izy tsy manao tsy zavatra ngeza. Misy risika fa tsy manao tsy zavatra ngeza be reny. Fa ny ao ambadiky zay koa tombony ngeza be. De maherezy ianao ndray miaraka amin'Andriamanitra, tsy ho faty antoka mandrakizay ianao fa zao araroty rehefa tonga eo aminao ny tenin'Andriamanitra de ataovy zay azony tananao atao de aza mitsindry zavatra kely fa mitsinjova zavatra lehibe fa lehibe ny Andriamanitsika. De samy mameno ny volaniny, samy mitondra ny volaniny fa manana Andriamanitra ny zavatra azo amenona ny fiainanao. De aza mikapoky ny telo fa mikapo mihoatra zay vitan'ny tananao fa Andriamanitra natateraka anao. Intelo fotsiny kapoka Joasy de intelo fotsiny mba resin'ny Sirianina. Ary ny farany tantarany Joasy intelo nandresin'ny Sirianina izy fa resin'ny Sirianina izy aveo. Fa ianao kapoy arak'izay tratran'ny herinao fa iondrika ao alohanao foana ny fahavalonao. Feno ny vilany, alaivo ny vilany fa ny dimy ilo tsy mety ritra fa mino fa lehibe ny Andriamanitra miara-mandeha aminao. Ivavakitsika amin'izao fotoana zao. Jesosy misaotra aminao zay. Tena makasitraka Jesosy ny amin'ny fotoana androany ity. Androany Jesosy zay de resy lahatra, tena resy lahatra zay Jesosy. Fa tsy hanao takan'ny Joasy zay. Tsy hanao takan'ny Joasy zay. Satria Andriamanitra i Joasy de nanamaivana ny herinao. I Joasy de nanamaivana ny herinao. Fa izay kosa Andriamanitra de tena hoe anao ngeza ambony indrindra. Tena asina lanjany ny fiarahanay aminao. Ary hosokafanay masonay de ho asandratray ny tananay de hosokafanay ny tananay de ho alalahanay Andriamanitra ny manodidina anay fa rehefa ianao ny anao zavatra eo amin'ny fiainanay de anao zavatra ngeza ianao. Halleluja. Ny vilany Andriamanitra vilany be dia be no entinay satria fantatray fa raha mbola midilo ino eo an-tananao tsy lany tsy ritra. Lehibe loatra ny fahitanay anao. Nahoana zay ny eritreritra zavatra kely, nahoana zay ny andro zavatra kely amin'Andriamanitra lehibe fa ho raisinay midanadana. Halleluja. Midanadana riavana malala. Raha hiditra ao tokantranonao ny fahasoavana aza ny varavaran-kely no sokafanao. Sokafo daholo ny varavarana rehetrarehetra. Hatramin'ny varavaran-kely, varavaram-be rehetrarehetra ny vavahady an-tanatanao. Idiran'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ina le zavatra tsy sahanao nino hatramin'izay, tsy sahanao nanonofy fa Andriamanitra ny mombanao. Misy zavatra tsy napiditra amin'ny fiainanao iseho amin'ny fiainanao. Ary tsy seho amin'ny fomba kelikely fa amin'ny fomba mihezinezina izany. Manomboka eto ampiakary ny finoanao, ampiakary ny finoanao. Ampiakary ny finoanao, ampiakaro fa tsy mendrika ny herin'Andriamanitra io finoana kely anananao io. Araroty fa misy ranonora mbatravatra pitahina amin'ny ranonorana farany tokony hanananjara amin'izany ianao de topoy amin'ny finoan'Andriamanitra, de andraso amin'ny finoan'Andriamanitra.
fa misy zavatra mbola ngeza be tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao io. Enao ny hafahafa, enao ny nametry, fa misy zavatra ngeza be mbola tian'Andriamanitra ho aseho anao. Ho hitany masonao, ho tsapainy ny tananao. Zao dia vonony ny vilany. Mindrama vilany amin'ny manodidina ianao. Fa ho fenontsika ianao. Ho fenon'Andriamanitra amin'ny fitiavany, amin'ny heriny, amin'ny fahefana. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy any. Misaotra ny amin'ny fitiavanao androany. Misaotra ny amin'ny teninao. Fa miakatra ty anatinay, miakatra mihitsy Andriamanitra, miakatra ambony be mihitsy Jehovah Andriamanitra. Ny finoneny amin'ny fahefana zay anananao. Ary ohatra teanao zavatra ngeza be zay, ohatra teandratra zavatra ngeza be zay manomboka eto. Satria Andriamanitra ngeza be ty miaraka aminay. Andriamanitra mahay manao zavatra ngeza be zay tsy takatry ny sainay. Raha zay takatry ny eritreritra ihany, eritreritra efa hainao, dia olombelona ianao. Fianao hoe Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Tsy hikapoka intelo zay Andriamanitra. Satria fantatray ny kapasité anao fa tsy intelo. Alleluia. Tsy vitsy ny vilany hoentinay Jehovah Andriamanitra. Fa indraminay daholo ny vilanin'olona rehetrarehetra. Alleluia. Arak'izay tratry ny herinay. Fa fantatray fa ny Andriamanitra eto hitany fiainanay. Ianao io lavana malala mendrika ho tahin'Andriamanitra ianao. Ianao za matahotra no tahin'Andriamanitra zany. Sahia ianao mangataka, sahia ianao miandrandra, sahia ianao mino. Fa misy zavatra zay tsy eritreretinao, fieritreretin'Andriamanitra. Aza sous-estimentsika ny herin'Andriamanitra. Tsy tsika mihitsy ny ametry. Tahaka ny Joasy hoe intelo any nikapok'Andriamanitra. Fa Elisa tena nalahelo ary tezitra nahita azy nikapoky intelo. Tahaka ny nanamban'ny Andriamanitra Elisa zany. Tahaka ny teny hoe zay fotsiny mba vitanao Andriamanitra. Tendrombohitra zariavana ho aseran'Andriamanitra anatin'ny ranomasina raha ilainy zany. Tendrombohitra azo ho afindrany raha ilainy zany. Maty aza natsangatra, anehoany fotsiny voninahitra. Navelany maty mba ho atsangatra. Alleluia. Navelany ho maimbo mba ho atsangatra. Inondreo rehetrarehetra hoe mihoatra amin'ny fahefan'ny Andriamanitra toliko aminao isanandro. Ndao tsika rehetrarehetra hiaraka androandry manomboketo. Manomboketo. Alleluia. Esory amin'izay solomasonao tsy misy afa-tsy ahitanao zavatra kely miaraka amin'Andriamanitra. Fa anao hisokatra ny masom-panahintsika dia hita fa Andriamanitra ngeza be mihitsy mahay manao zavatra tsy takatry ny saina ary fotoananao zany. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitra eo efa miposaka aminao. Alleluia. Ino aizina manarona ny tany fa aminao kosa ny posana voninahitra Jehovah. Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany. Misaotra Jesosy ary fantatra fa miletika ty anatinay tsirairay avy zany teninao zany. Ary fantatra fa sitraponao zany teny zany. Jehovah Andriamanitra manompo anao eto zay. Manompo anao eto foana zay. Ary oka koa zay mba hahita ny herinao rehetrarehetra. Mialohan'ny alana eto amin'ity tany ity Jehovah Andriamanitra. Mialohan'ny aviany Jesosy zanakao. Dia ho hitan'ny masonay sy tsapain'ny tananay ny herin'Andriamanitra marina tokoa. Ary tsy salasala zay hiandrandra ny zavatra ngeza avy aminao. Satria Andriamanitra ngeza. Ambony zany rehetra zany Jehovah Andriamanitra. Ndreto ny vilany. Ampitombony ara-panahana. Tsisy fetsy. Ny toroteny. Ny fitombavaka. Ny fandaharana. Ny radio. Ny zanatsipika rehetra rehefa amin'ireo Jehovah Andriamanitra. Zanatsipika lasa lavitra be tao. Betsaka mety dingana mbola ho asany, mbola ho ataonay. Fa zay saintsaina ny zavatra mety lavitra indrindra tahaka ny eritreretan'ny Paoly an'izany ho any alohan'ny Kaisara zany. Jehovah Andriamanitra
tsy bisikileta Jehovah'Andriamanitra no mba nieritrereti'ny Paoly fa rehefa miresaka izy dia sambo mieritreretiky amakivaky ranomasina izy hiampita ranomasina lavitra andeha hitory ny filazanjaranao o Jehovah'Andriamanitra zay koa tsy eritreritra bisikileta amin'ity androany ity zay koa tsy eritreritra kilometatra vitsivitsy Jehovah'Andriamanitra zay koa Jehovah'Andriamanitra tsy eritreritra fanahan'olona raina rona telo fa manam-paniriana fantatra fa hainao atao zany dia nitondra fifoazam-panahy maneran-tany Jehovah'Andriamanitra fina moa tsy hainao atao Jehovah'Andriamanitra raha tsy samy eritreritra an'izany zay dia tahaka ny manambany ny herinao fa zay koa dia hibanjina any ambony dia hitsinjo lavitra fa ny Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra maheno zavatra rehetra misaotra tompo betsaka projet atretolona ireto ny finafina ny nofinofy famelolanana n'izany dia ny ara-panahy ary aorianan'izany Jehovah'Andriamanitra ilay diloilo mpitahina dia hirotsaka tsy mety ritra itsony ataovy miaingy izay fifamombana ianao dia ho ataony tananay Andriamanitra sy azo ny tananay atao dia ataonay fifamombana ianao misaotra ane Jehovah'Andriamanitra misaotra ane tompo Andriamanitra eo misaotra ny amin'ny fitiavanao lehibe misaotra ny amin'ny fitantananao misaotra ny amin'ny famonjena ny amin'ny fombanao anay ary fantatry fa tsy menatra izay miaraka amina esoy ty anatinay ny fisalasalana atao amin'ny Joasy fisalasalana atao amin'ilay vehivavy manano tena Jehovah'Andriamanitra fa ataovy atao anatinay ny fahasahina tao amin'ny Petera misaotra Jehovah'Andriamanitra voninahitra dia ho anao mandrakizay akasitraka ny amin'ny valim-bavaka fahasoavana zay ho ataonao mirotsaka amin'ny tsirairay avy afantatra fa tsy tongatonga fotsiny aminay zany teny zany ity androany ity derany aja ny saotra sy voninahitra dia anao hatramin'izay dia mandrakizay dia vorisy satana dia afatotra amin'ny ranao tsy afaka angalatra zany teny zany tsy afaka nohana an'izany teny zany tsy asa amin'ny fiainanay tsirairay avy ny anara-mahelinao Jesosy halleloia amen amarantsika amin'ny fotoana dia andao anao antira mahafinaritra be tytsika ho voninahitra Andriamanitra halleloia ao ary misaotra tompo halleloia Sono ciane più fiando di giorni andava giù sama caucia sama alleluia fiando di uno ne fa guardare e non ne fa votare alleluia e proprio sulle ciane più fiando di giorni andava giù alleluia Vanisa nezika Kisa kamutika Simati saja shayana Vanisa nezika Nizaka mutika Simati saja shayana
zava-tsoa ianao aza matahotra aza manay fianao de olo ny favoanay efa voasoratra ny ko fianao de tsory zava-tsoa fanisanenzika ezaka motika tsy mety sandratsay anao fanisanenzika ezaka motika tsy mety sandratsay anao tsikarehetra ny volamena lasikabo fianao ka tsy avelany ty sosialy raja ny olona mizakandavo ianao tsy maintsy tafarina ihany satria manana zamanisa matanjaka tsisy atahoranao Alleluia fanisanenzika ezaka motika tsy mety sandratsay anao fanisanenzika ezaka motika tsy mety sandratsay anao tsy sandratsay anao ny volamena lasakabo fianao ka tsy avelany ty sosialy raja ny olona mizakandavo fianao tsy maintsy tafarina ihany satria efa voada ny volamena lasakabo fianao ka tsy avelany ty sosialy raja ny olona mizakandavo fianao tsy maintsy tafarina ihany satria manana zamanisa matanjaka Alleluia sotra tsikarehetra nahajanena fahafarany any vonaza ny ao an'Andriamanitra reny any efa tanterahana zao fotoana zao sotranao nahajanetsy nametaka fotoana iderahantsika n'Andriamanitra miaraka teto tamin'ity androany ho hitanao ny vokatra zao fotoana lanina ao an'Andriamanitra zao Alleluia ny volamena lasakabo fianao ka tsy avelany ty sosialy raja ny olona mizakandavo fianao tsy maintsy tafarina ihany satria efa voada ny volamena lasakabo fianao ka tsy avelany ty sosialy raja ny olona mizakandavo fianao tsy maintsy tafarina ihany satria manana zamanisa matanjaka dia misaotra antsika rehetra lahatra ny antrano farany a faharobe mihitsy any araka taminareo teto androany raha mbola sika amin'raha lanitra tsosy a dia eo nentsika rapitso alina amin'ny 6 alina ao anatin'ny vavaka fiambenana dia za mita in'Andriamanitra
voninahitra dia veritsika an'Andriamanitra reny any dia misaotra anao fa faly zay nahitanao teto androany a dia mino fa andraisinao ny tenin'Andriamanitra zao ihany koa anao dia efa mamboatra ny fotoana fa 26 27 28 ho avy zao tsika dia hiatrika ny fivadikanina izay ataontsika eto amin'izao a fandarantsika izao samita ain'Andriamanitra mahereza daholo a ny tompo any ombantsika halleloia amen